gas fitan taragasy. Mamela ny heriko. Nosoratany Lota Rafalimanana. Ovelominy Omiazany Irina. Vanso miaraka amin'ny Lemek, Erinanto, Arliva ary Tahina Nantenaina. Roland Ramanatsoa nandray feo, Anjary Liva ny nanatotosa. Tsy resy efa kaiky nga fanadinana Afaka tapabolana. Zany hitako mola any tsy miala eo ambody kaye eo mihitsiko. Ka tsy maintsy mifofotra mafy aranjaka. Mariny zany aloha. Eny fa na dia mbola fanadinana andrana ihany azy eo ataona io. Mahereza le tsy ry zandry. Ilo fosy mafy ny fianarana fa io ihany lalatokana fanilamandresan'izao fantatrantsika izao. Ataoko angamba fa fantatry latsara ihany ny fiainantsika telo menada eto. Tsy mba afaka manantena lova tahaka ny zanak'olon-kafontsika fa tsy maintsy mivelivira teo tafity. Mino fa tsara olona tsara koa ngamba ireny zavatra ny ainantsika ireny. Fitotoana lasa izay. Fantatro tsara zany ka. Tsarako tsara ireny na dia mbola zaza tsy ary saina tamin'ireny. Maty teo am-piterahana ny mioto mama. I dada moa niala ndraikitra vetany raha vao nafantatra hoe ny toe-jaza indray neny. Efa ho 8 taona zao no nisy tany sy namelany antsika ho Kambotovely indray. Izay indrindra mantsy. Izay ny antony amerimberenako an'lahy hoe menara mafy fa tsy manana nizaniza ho anteherana tsonga antsika. Ry dada tora fatro moa efa hain'lahy ihany ny toetrany sady tia tena ny tia vola. Marina zany. Ohatra no hoe tsy misy tsony zany no roam-pihavanana mamatotra antsika amin'izy mianaka. Zany mihitsy. So ihany aza fa mba nanaiky nandray an'lahy asa ao amin'ny andro zareo taorina ny nafatesan'ny mama ireny. Raha tsy zany angamba dia mety ho sahirana teto telo menada. Zay aloha dia marina. Isorana azy ireo ihany aloha izay. Matoka alarin-jaka. Tsy maintsy io zao fiainantsika izao raha mbola eo lahy nampiseanoana amin'ny fianarako. Manantena ny herim-poso fahendren-lahy. Zay aloha fa avelako lahy fa ndeha hijery amioty mitaraina ohatry ny narary an-doma tsy izy avy nianatra teo iny. Ay, fa miomana any an-tena fa miditra amin'ny firy? Mivaly ry papa. Fa efa tonga an karazily mpamily. Ohatra mbola ka. Raha ny marina dia tsy afaka miasa izy andreo fa mararo ny vadiny. Zany ve? Dia iza zany no anatitra raha izany? Ka rehefa tsy hoe Razily dia tsy maintsy hoe njaka no anatitra anao. Ka le njakanareo koa aza nge mbola tsy tonga ohatra amin'izao e. Olona tara lavy iny. Mandrasa kely fa ho avy eo izy. Fa hono miara-mianatra tokoa zany ianao sy tsy resy. Ie, ray kilasy mihitsy azy zaiko. Zany dia ahoana ny fahitanao azy ka? Sarotra aloha mandainga fa azo alahatra ho isan'ny sangany ao amin'ny kilasinay izy. Zany dia sanatria ve zany ho latsa-danjanao ilay borikila iny zany? Kratsinona ka. Mba sanatria avokoa sary papa. Iza ny mahita? Matoky anao anaka? Matoky amin'inona? Amin'ny fitandrovana ny voninahitra sy ny ajantsika mianaka rea. Ay ve, mahazo mandry vony vato ianao papa. Mahafantatra tsara izay tokony ataoko. Mino Mino! Midira fa tsy mety eo e. Manahoana nareo mianaka? Zao ve le tsy lavo tonga arin-jaka? Fa hiasa ve laha ty sa tsy asa? Tena ialana tsy indrindra rery dadatoa. Tsy zany mantsy fa manao tsy de salamy mioty dia olanao manokana nge zany fa tsy misy idiranay e. Safady indrindra re. Ny fantatra dia mila tonga ara-potoana ianao. Taka ny fandoavana ara-potoana ny karamanao isam-bolana. Ao ve? Ento famitandremana farano an'lahy zao rin-jaka. Aza atao mandrotsony raha mbola tian'lany anoy an'io asan'lahy io. Eny tompoko voaray re. Ary mandehana amin'izay voa ny fiara fahanao blouse vetivety Eny tompoko, miandry anao anaty fiara zany. Fa maninona ho andry nitoditodika any ambaravarana any foana e. Tsy azoko mihitsy. Miandry ny fahatongavany tsy resy Tsy resy e? Ay ry tara lava menan-kavy. Efa tsy mahagaga tsony. Fa nga moa tsy hoe koa izay andry indray izy. Maninona?
kozy ihany koa ahoanao koa? Tsy haiko fa izy no nolaza n'izany tamiko. Azafady, tsy manakavana neny izany aho. Sady ndre ve mahita hoe paosipaosin'olona mpiavana izay? Eny e, sarotra aloha no mandainga fa tena goavana be mihitsy ny elanelanareo. Izany hoe tsy fitoviany saranga no tiako teneniny. Ka izay mantsy ho ako. Iny miditra iny ny andrifa aleo ahy aleto. Manao ny ontsy? Tsy resy, fa maninona ny tarabe? Mbola nikarakara mioty aho. Tsy maintsy nanatazy tany am-pianarana ihany koa satria tsy amin'ny forma izy. Fa firy taona izany zandriny lazany? Andray 7 taona amin'ny volana ambony io. Ary le zokinao? 5 avy aloha izany ho any fa mba hampindramo kahie aloha andikako an'izay lesona efa vitanareo. Eny tokoa, tia letsy a? Saotra, soa ihany fa misy akamabe ohatrandry mba manavitra rehefa sendrany ohatran'izao. Ary lahy ty mpandainga? Mpandainga ahoana fa tsy azoko. Za fotsiny izany ny ampiasoany lahy fa aikenareo somino aza tsy mpiavana akoriny. Ay ve, neveriko fa ilazinina koa ianao. Fa inona nalazainy taminao? Hoe tsy manakavana anao izany hono izy. Dia izay izany ko. Na za koa aza mba manenina nanonina azy ho avako hatramin'izay. Ary hitako ny tsenany mino io lahy teo ron-jaka. Hitako tsara mantsy ny 4x4 mainty nangalany lazy iny. Dia maninona nefa e? Tena ahoana tsy natsony lahy hiaraka amin'ny lisany. Aiza fa tena velany lahy dia tongotra. Ay ve, ilahy koa ve dia mbola vahiny amin'ny toetra mino ihany e. Anazy nke ny dapa fa tsy anay e. Rehefa izy no mandatsy hitondra ny lahy, afaka ny anao inona moa? Mba lalina loatra lesy ny toetra niny anabavitsika iny ka. Marina moa? Maninona tsara hoe le ty? Fanabavitsika ahoana? Enona ny mahagaga ny lahy amin'izany moa? Angamo tsy izany marina e. Eny e, fa atao tsy mampino hoe laza eny everiko makahala mafy amin'ny mino mbola mahavita ny teny an'izany ihany. Midikinina nefa izany e. Tsy mampiova ninina ange izany e. Raha nilazan'izany tsy midika mihitsy izany fa akasitrako ny toetra ratsiny. Eny e, arono a. Izy ka ahoana? Tsy haiko fa imino nilazan'izany tamiko. Ay ve, mety onja angamo izany. Eny e, tsy aveniko aloha fa tena miaraka tokoa izay. Zao ngala mova amin'izany efa. Fa tsy mahazo miaraka angamo izay io. Olo tiry tsy resy a. Adino lasady nga fa... Fantatao avy hatrany ny ao an-tsainy lahy. Laingako izany fa tsy miaraka izany le tsy zay sionja. Mpinamana be fotsiny izay. Dia tsy misy nakoatran'izay. Ay ve, saika gaga ihany a mantsy. Fa zao tokoa le ty. Adiniko nilaza tamin'ny lahy fa misy boky izay tsy maintsy ilainay amin'ny herinandro ity. Ilaina amin'ny fanadinana moa izany raha marimarina kokoa e. Ay, dia ahoana indray ny amin'izany zao? Tsy lafo loatra aloha le izy. Matoa nilaza tamin'ny lahy dia fantatro fa vitan'ny lahy no mividy azy. Ay, zao ary. Aleo fa jerentsika izay rapitso a. Rapitso manko izay vao mandray vola. Okey ary. Manantena ny lahy Ary mba manaona tokoa aloha mioty. Efa sava izy ka. Ay. Izy azy efa milalao be ao anefitra ao. Ay kosa, tsara be zany. Ie. Oay, tena dada to ty miantso anaty. Vetivety aloha. Allô? Zao de zao ve? Eny are, ho avy a. Fa hoanao? Misy asa ilanana maika hono lesy. O le tiriny zaka. Efa mifito sasany ariva ngely ty zao e. Zay aloha fa lasa e. Tsy maintsy miverina eo ihany rehefa avy eo. Zay fa lasa. Okay ariko. Nikoropaka tonjotsy teo le ry vao naray an'le apelina. Tena hoe raisin'le ry ohatra ny biby fatahorana mihitsy vera nga izy mianakiriny. Fa tonga tsady la. Mba vetivety indray izy zany ka inona ny ilanao hafa maika hody atompoko? Imino mila lafatsy zaka. Sady efa taminy koa izy. Azeo ny zaka. Sasao malaky reo fa ilaiko rapitso atondro. Tsy azoko.
Ena ty azonao amin'izany teny gasy mazava be zany sasao malako azy eo fa ilaiko raha-pitsatoandro. Fa mivasivazy hoe ianao zany? Atray. Ataovy matitra kosa e. Anasan'ny kiraronao ve zany nanatsoanao amin'ity ho rehefa mivaly sasany alina? So dia mba tsy mety kosa e. Fatiasanao nga zany? Ka na izany azako. Mba hafantatrareo moa hoe kilometatra firy nandehanako tongotra vao tonga aty aminareo ohatr'izao ah. Jereo nge ny atsembohana manorika ny tafako e. Tsy manam-potoana olanina aminao eto fa zay fotsiny tsy maintsy indreo mialohan'ny andehanako ivoaka. Zay fa lasa. Dia. Sao kosa ary dadatoa. Efa niantso ihany moa ianao ka aloha ngamba tonga dia ho raisiko rehefa avy eo ny karamako. Na zao mantsy na rapitso ataoko fa tsy misy mahasamihafa an'izany. Tokoa moa rapitso ny fotoana tokony hanomezako ny karamalahy. Eno aho aminao. Eny, tsy olana izany. Andraso. Reto ny karamalahy tamin'ity volana ity. Ohatray? Fangalasa tsy mahay manisa koa ty ianao? Tsy ampy atsasaky ny karamako tokony ho raisiko akory nge reto vola omenao anahy reto e. Fantatro tsara zany saingy reny aloha misy. Reny aloha ny azoko mena. Ry tatatoa. Hodinao tsy fantatra indray nga fa za nge ny ray sady reny mamelona an'izy mianaday e. Vao ankeo any teny taminao fa marary mioty. Tsy resy koa zao vao teo ny laza fa mandehana lesy sao reo kiraro miminireo fa aza lozany labe menimenina eo ah. Arena ihany ny andro. Eny ary. Tena naika an'izany koa ela. Efa impiry zay? Vola kely reo vely ty avita ninina. Ka inona indray ary ny tililao ataoko e. Anohatra sa piasa hery aminy? Fa inona nefa mbola hijanona ny laho amin'ireo olon'ireo e. Angao ihany moa misy asa azo atao. Ka lazao ary raha mahita asa hafa ao anala. Aiza, lazao amiko. So dia very lafa moramora ohatr'izany ary le hoe mitady asa. Eny, fantatro tsara nge zany. Fantatro tsara saingy. Atabo ihany lesy zany resaka makaleo be zany a. Omeo aty mivariko fa maiky andeha atory a. Ok ary. Azafady le sirin-jaka. Tsy maninona e. Nana fotoana loatra le zavatra nitantarainy lahy dia lasa nampiaka-peo tsy fidiny eo amin'ny fony lamby eo ambony latabatra io ny sakafony lahy dia maso to. Tsy olana izany e. Fantatro tsara mantsy fa diso fanantenana be lahy satria efa nanome toky an'ny lahy fa vidiako le boky. Tsy maninona fa hiezaka nindranany amin'ny ankizy aloha. Aza manany amin'izany lahy. Zay mihitsy lesy aloha ny tokony ataony lahy. Ny zavatra angatahako amin'ny lahy fotsiny dia ty. Hoe ahoana indray? Avelao aloha hitondra ny mioto hoany amin'ny dokotera rapitso e. Fantatro tsara mantsy fa fandaminana ny saiko fotsiny lazainy lahy fa efa salama izy. Haiko tsara ny manavaka ny zaza salama sy marary. Dia tsy bosy indray zany lahy? Anjarako mandamana an'izany e. Ay, ok ary. Afapo vela? Tsy mbola afapo ary onja. Fa nahoana kosa e. Tena efa tsara be nge io resultat azon'lahy io tsy resy e. Mitovitovy ihany ary notsitsika. Eny e. Fa na izany aza tsy afapo satria mbola misy ankizy efatra be izao ve eo amin'ny loko. Ny lahy kosa zany efa filambotsy ary sady mbola fanadinan'andrana koa nge iny e. Zay aloha e. Fa tsy resy a. Ela fe tsy mahatsikaritra hoe ohatra ny hafahafa be zany ny fitsiky mino androany. Efa haiko mihitsy fa tsy maintsy anontany an'izany ianao. Ka tsy haiko lesy fa ohatra ny hoe tianao ay ve ny anton'izany? Nga fantatrao? Diso fantatro loatra aza. Anga? Tezitra be izy satria ambany lavitra noho ny anany eny no ty azony tamin'ny fanadinany. Dia izay. Le zavatra ohatr'izao mihitsy ange le efa nampitandremako anao ro mino e. Everinao moa fa tsy ho sahan'le karla iny ny anesy sianaraby antsika raha mitozao tsy fahombiazanao zao. Ka le prof mihitsy mivendrana ry baba. Ay, dia ianao indray zany no milaza fa mahainao ilay mpampianatra. Jereo nge, lavitra dia lavitra ny elanelanao sy tsy resy raha ny salanisa anao ampitahaina.
Mamenatra sy manala baraka mihitsy ate zao zavatra nataonao zao Romino e. Mba mieritrereta. Mifona papa. Leo fa ezaka mafy avaza matahotra ianao. Ataoko angamba fa efa diso fantatrao loatra ny fahasamihafana eo amin'ny jaka sy tsiresy a. Sao mantsy ianao mihevitra fa ho azonao atao tahaka ny anaovanao an-jaka iny tovolahy iny. Itsirесy foana. Atry ny fahakely no efa nahalalako ny toetrany iny. Mino aho fa takatrao tsara ny zavatra tiako hiaviana amin'izany. Tsiresy! Andrasy vetivety aloha. Fa iza koa zany sy mpamiantsona ianarako zany? Tsiresy, hitako ihany ianao. Mino. Ohatray ho ary lalasonoro. Avy dia ny fino mafy be aho. Tsy azoko. Félicitations letsiko za. Faly be mihitsy avy anareo hoe tafiditra ho isan'ny 5 voalohany la. Ay ve, misaotra. Gaga be aho hoe angamo tsy rehefa pantekoty vao tokony hilatsaka ny fanahy masina. Maninona? Avy ireo zany ho any fa andao amin'izay hiditra. Efa tapitra koa ny fotoana fakandrivotra. Ke, sady kosa ve letsy? Ndao ary. Tsiresy andraso vetivety a. Ionja. Fa inona koa ty mampiazakazaka sy mampisefosefo andre avy any? Fa misy inona? Efa fantatranka ny vaovao. Vaovao? Fa vaovao momba n'inona? Ka very ange hono ny telefonina ny Mino e. Dia nolazainy fa tato am-pianarana hono navery azy. Dia maninona? Inona moa nidirako amin'izany? Ka tsy fantatrao angery Tsiresy dia izao e. Ninona? Itanà nolazainy Mino fa hoe... Oay, ty tamititoko Mino. Ary manaraka azy avy aoriana misetale. Aleto aloha zary Tsiresy ka. Fitao aloha ny resaka reo. Ionja! Ionja fa hoaizy ianao. Verena aloha fa inona ary ty? Io izy talea. Tonga dia savony kitapony. Tsy azoko. Fa hono zao Mino. Ho ataonareo inona ny kitapoko? Hitanao zany? Ty mihitsy zao le trosy nasiako azy. Andraso hoe ry lanitro. Tena tiatsony le telefona. Direktera, tsy misy ninina tsony ingiato e. Tena tiatsony le izy. Mety efa namidiny io ngamba. Very a telefonako. Mino. Fa inona ny dikan'izao e? Izao zany ny anton'ireny fihetsika tamin'ny marainy ireny. Tena tsy naposiko. Mangina ianao e. Efa hita izao fa mpangalatra ka mbola moto mamaly ihany. Fihetsy ianao ka manaiky aho. Dia mieritreritra ve ianao fa anaiky moramora an'izao fanendrika indray nataonao izao azafady a. Ho hitantsika eo zany e. Zay le saranjaka. Fa ampitandray manafara no menondrareo aho. Raha ny marina dia nifandria Mino tamin'ny kely foana aho. Mody ny fininy ary tamin'izay nampidirany an'le trosy tao anatin'ny kitapoko. Vola efa tsiatriariary no alohako ao anatin'ny herinandro monja. Efa niezaka nanazava sy niaro tena teo anatrehan'ny talesa ange tsy misy vokany mihitsy. Ka kosa lesa. Araka le fitenenany ty hoe atody miady amam-bato e. Ngiara fatro raha teo fa nandrahoana ny apakatra ny rara. Le tiry Tsiresy a. Loza sy roa aman-tangy izany zavatra tantarainy lahy zany e. To tsy mampiraika an'lahy kory mitantara azy eto masoko eto. Ka nahitomany sy vazavaza irany trano eo ary ne za tsy ampivaninina tsona nge zany. Tsy ela marina mantsy lesy ny andohany izany vola be zany dia mora amin'ny lahy ireny miteny a. Mba fantatry lava hoe ampafirin' izany vola lazainy lahy zany ny karaha maresiko isam-bolana. Za nga moa efa nilaza tamin'ny lahy hoe elana andohany zany. Fa izy sa ineny efa nepasana indray ny tadiavy lahy ho foazitsika andohany zany. Andao aloha hiaraka ho any amin'izy mianaka sao dia zao ka. Dia ninona any? Any dia ho hita eo. Raha fatro ve ny antenainy lahy anaovana arrangement e.
Tsy ahita marimaritra iraisana amin'iny akory lahy fa aza mandrera-tena any. Andao fotsiny aloha e. Ho hita eo ihany zany rehefa tonga any. Dao ary. Dia izay zany rezo roalahy, miasa alina amin'ny ozinina zany tsy resy mandritra ny 3 volana. Manomboka amin'ny 9 hariva ka hatramin'ny 10 alina. Averiko hatrany hatrany fa 0 ariary ny karama. Amin'ny mahazanakana baviko an'lisany no anekeko an'izany fa raha ny sitrapoko. Tonga dia any amin'ny Brown Police tsika ny fanazava. Mazava tsara zay e. Saingy zao. Tandremo dia tandremo fietsika fa efa feno caméra de surveillance amin'ny ozinina ao dia efa mampitandrina ny lafaingafaingan-tanana io koa azy ary tsy resy. Aza manahy amin'izany ianao ry tatatoa. Mahazo mandry fony vaty ianao fa tsy ianao an'izany intsony io zandriko io. Fa hono aloha. Tsy manelingelina ny fianaran'ny lahy tokoa ve aloha zany le miasa alina? Tsy azoko. Tsy misy idirany amin'ilay asa ampanaovinao ange zany fanontanianao zany. Maninona? Aza matahotra ianao tatatoa. Hiezaka ny andamina fotoana anay zay. Ay, izay zany. Anio hariva ihany dia miatra ny fifanarahana. Fa inona indray moa zany zavatra nataon'ny Lazandry tsy resy? Filaty ve fa sasatry ny miaina mihitsy sa ahoana? Fa zana ninony? Fa naninona ny lahy moa dadatora fatro no mivalivaliany lahy sy nivaivainy lahy omaly alina. Azafady a. Tsy nanivaiva azy mihitsy a. Dia dadato indray zany lazainy lahy fampandainga. Vao herinandro monja ny esany lahy tao dia fa sasatra sahady ny sofiko maheno resaka momba ny lahy. Sady mafilo ny lany be famaliana, tsy manaiky fandaminana mihitsy. Ay ve. Dia mino an'izany koa lahy? Dia mbola sahan'ny lahy ihany milaza fa tsy marina zany. Eny, marina amin'ny ampahany aloha. Voalohany indrindra, tsy nanivaiva azy mianaka vilivily aho. Faharoa, za tsy maintsy mamaly raha vao mitady ivoana amin'ny fanarahana ny zavatra ampanaoviny aho. Nanekeko hiasa ao aminy aza efa tsy fidiny ho asa ingy tratra ny tsy azo nanoarana moa ny tenako. Fa mivoana amin'ny fifanarahana ahoana koa aloha e. Dia diavy notazomina hatramin'ny 120 sasany ihany lahony aho. Amin'ny 10 anefa ny fanarahana tany am-boalohany. Eny ka na izany aza mampaninona ny lahy zao nandefitra kely mba tsy sy nikitrakitra. Azafady a. Zay toetra zay mihitsy ny tsy mampitovy antsika mitsamina. Averiko amin'lahy ihany fa nanekeko ny kontra io azy efa nanenenako. Olitiry tsy resy a. Adino lasa ady nga fa... Ajanony ihany zany resaka zany fa makarary andoha. Mbola matory angamy io ty. Ary aza manao fanontaniana adala koa fa maharomitra be. Efa amin'ny 120 alina ngely ty zao e. Ay tokoa moa. Fa na izany aza mila mijery azy alohan'ny andehanako atory. Ndany e. Ary efa tena mihiritra be tokoa. Hoy, fa atao tsy midratsy be. Tena mahando hatrany amin'ny ondany sy ny akanjony. Aleo antanina mihitsy njaka. Olitiry njaka? Otry, fa misy inona e? Fa manino mioty? Efa mena fanafody angamba moa izy azy io. Sada tsy marary ve omena fanafody? Fa tsy marary ahony e. Izy aza misy hafanana be mihitsy ny tsapaiko teoko. Ahoana tsara hoe Olitiry tsy resy? Staovy matotra koa lesy. Mandehana aloha jereo vetivety. Andeha atory koa fa tena visaka be. So dia tsy tafafo maraina indray raha dia moa. Ny zanahy ihany aloha le miasa isan-kalina ka tena tsy anjasa. Tsy resy. Fa maninona ianao? Misy olana nga? Tsisy. Manana olana mihitsy ianao fa za mandainga. Tsy vao androany akory ny nahafantarako anao. Fa inona koa no mantonga andrimy tena an'izany e? Ka tao anatin'ny tapabolana zay dia lasa niova be mihitsy lafa tsotry ny talohantsony. Lasa tsy hainao teny firy, farim-barindava. Jereo nge ty lahy e. Vao jerena fotsiny dia tonga dia fantatra hoe reraka be sady tsy ampy torimaso. Hita be mihitsy ve? Vakina fotsiny. Dia ilaza amiko indray zao hoe lahy hoe mianatra lesona be isan-kalina dia lasa tsy ampy torimaso. Ary ndray mahay maminany be zany mihitsy zao voasaiko olasaiko. Mandainga ianao e.
notona ho azy angetsy ireo fa lasa nidina be daholy. Tena niova be mihitsy ela. Fa misy inona marina e? Sa tsy azoko fantarina. Fa lasa miasanina nga ela? Zao ny vokatry ny etraketraky ny sasany. Tsy azoko. Mijaka ty miantso aty. Vetivety a. Allô? Allô? Manina tsara hoe ty. Eny ary. Ho avy aina zao dia zao. Tsy resy fa misy inona? Safotra tamoka tany am-pianarana ho mioty. Efa any amin'ny hôpitaly izy zao. Trikako. Tsy maintsy makany azy zao dia zao satria tsy avelan'ny dada toy mivoaka ao am-piasany jaka. Zay fa lasa aloha. Trikako. Dia zay le sy mijaka na zava-misy Andriamanitro, falozina indray ty ambarany latiry tsy resy fa reti-po ahoana mahazo mioty. Sy zany lazan'izany fa ny mpitsabo. Misy rano ny fony ka ilana fandidiana faran'izay aingana mihitsy. Io efa nisoratako anaty taratasy ny vola tsy maintsy ilaina amin'izany. Zany hoe tsy maintsy hitantsika ao anatin'ny 2 andro ireo vola ireo. Ireo efa voasoratra ireo ny fanafody tokony hoviditsika. Dia ahoana? Ary aza aloha zany lahy mitanondrika sy mikosomaso fotsiny fa andao ivena zay tokony atao ka tsy manana fotoana fendrofendrona sy tomanina intsony sika. Zao ary mandany lahy makany an-trano dia zao alaivo daholo izay tahiritsika ao dia vidio aingany ireo fanafody ireo. Ka raha sanatria tsy ampy moa dia amdio izay zavatra azo amidy ao an-trano ao mba hanampiana azy. Zay fa ho aizy lahy? Dia hitady famonjenana amin'ny dada to ahy. Mino fa tsy ravoravo-tanana amin'izao olana setraitsika izao izy. Zay fa lasa tatero ao daholo izay zavatra nanirahako any lahy. Dia zay izy mianaka mafy loatra. Antenaiko fa tsy hanosy-bohi-tanana amin'ny fiangaviako nareo amin'ity indray mitolaka ty. Fa inona moa zany no hidiranay amin'izany? Olonareo nge zany fa ty anay mangina ianao ry mino azoko tsara nge zany dia afaka 2 andro no atao ilay opération. Zay indrindra ary tsy tokony ho dilan'izay mihitsy aza ozy izy le mpitsabo. Adabo ihany zany resaka zany tsy papa ka. So dia sanatria iova hevitra indray ianao ka tsy anaiky hifidy an'le izy. Zay indray ianao zava-dehibe zany raha oharina amin'ny vonina mahazo ny zandriny jaka. Azo ahembotra amin'ny fotoana manaraka indray ny fividianana an'izany. Ahoana tsara hoe ry papa? Raha mety aminao dia aleo ahembotra amin'ny volana ambony ny fividianana an'ilay solosaina nangatahana ty. Mino miverena aloha ianao fa inona ry ty ataonao ty? Mino mandehana aloha ronjaka, mandehana mihitsy aloha. Dada to fa elahy ve tsy mahalala teny gasy ahoany? Inona ny mbola mampianahana be an'lahy eo ihany? Ka tsy afaka ny ampindram-bola alazy zany ane ahy miala tsiny raha ny marina koa dia ilay vola nangatahany lahy mihitsy ny tsy misy tsy manana azy zany vola be zany ary lasa amin'izay lahy mandeha ihany ka. Ahoana ly ty nanahoana ny tany? Nandamoka letsy tsy nentina mero zareo. Tokony hanome amo zany dadatora tsy nisy ny asoparany kiala tsy vaniny ferevitra tanteraka letsy. Mitony mihitsy aloha elahy dia mipetrahy tao kaiketo. Fa misy inona nefa? Tsy misy lahantsika n'izany volo zany tsony fahalamino ny sainy lahy. Tsy azoko. Fa ahoana ly ty? Olo tiry tsy resy valio fa azalozany lahy miondrika sy manaiky molitra fotsiny eo fa ahoana? Fa maninona mangano any masony lahy tsy resy? Fa naniny mioty valio letsy dia sanatria ve ka eny lesy maty mioty tsy nahndra ny fotoana tokony andridiana azy akory ny zandritsika.
Zay daholy, tsy misy entana dintsony? Tsy misy tsony ka. Efa saika voavidy avokoa ny zavatra ilayntsika amin'ny herinandro. Raha izany ary dia andao amin'izay ody ka ho atao andro ihany ny andro. Oe, andraso hoe fa tsy njaka ve ry mamikiviky be ry? Aiza? Iny amin'ny trottoir iny. Eny tokoa, tsy mahitatsika mihitsy ane izy izany fa reo atsona. Njaka! Tatatoa, salama. Fa taiza foana ialany to tsy nandalo tany am-piasana mihitsy. Fa nareo ve hiasa sa tsy hiasa e? Nizandra lahy aza efa fakomaly ny voalevina. Ay ve, miala tsiny tokoa aloha fa tena tsy afaka ay. Fa tsy afaka ahony. Fa nga izy ty azo tsotsorona ohatran'izany fotsiny. Dia inona zany ny tianareo atongavany? Izany kosa ve dia tsy azonao e. Mila miverina miasa amin'izay ianao manomboka rapitso. Ay, tsy mahavita tsony aho fa miala tsiny. Aleo fampitsodrano. Maninona tsara ve le tirin-jaka? Zany n'izy. Avereny keo ilay ny tena lateo. Zany ho tsy mazoto tsony aho fa mitadiavinareo olon-kafa. Fa nahoana ka? Inona ny antony? Sa noho ny tsy fahafahako nanome volany tedaviny lahy no nahatonga lanandray an'izany fanapa-kevitra talatala zany? Angamba. Ny marina kokoa mbola misaona noho ny fahafatesany zandroko e. Adinonao nga fa mbola tsy tapitra nge ny telo volana iasany tsy resy eo aminay e. Dia maninona? Inona moa ny idirako amin'izany? Afiranareo nge zany e. Sady veriko aminao ihany fa mbola misaona ny zandroko aho ataoko angamba fa mazava be zany teniko zany. Ka tsy tia lalan'izany zay ry anina fa ny fantatray dia tsy maintsy miverina miasa ianao rapitso mazava. Ay! Misaona hoe misaona. Olona efa mitsotsotra ny ampasana ve no anakana anao tsy hiasa. Na ny fatiny iny aza ve zay tsy efa maimbo. Afery kely mivava so ahitan-doza. Ay marina, mino. Loza fa tena torana ny zanako. Mino! Velomireo ny anao fa iny any lase. Velominareo. Tsy zaka ny lany valiny zao ny zakan-dozy ty ho hita ny lakely eo. Ataovy zay ataonareo e. Fa naninona raha mbakaliny? Io fetsepo io ange ho ka ahitan-doza rehefa tsy voafehy. Ka efa tafahoatra loatra le tsy mivavany tsy misy fifanajana tsony na dia kely aza. Maty any am-pasana aza sa antsiratsiraina. Dia mevitra ve la fa naiky moramora an'izany zavatra nataony lahy zany izy mianaka? Tsy raharahako ka. Ataoko fa tsy vahiny amin'ny toetran'ireny olon'ireny tsony lahy. Ikoa maina aza lesy ho ataoniko. Maika efa misy sery any liana azy. Eny na za koa aza ngely tsy. Ohatra misy olona mandondona ngely ty zany. Andraso hoe tsokoloviko eto ambaravarikely eto. Oe le ty. Iza le ty? Olo ty Njaka. Ahoana? Misy pira anankiroa ambaravaranao. Dia mitady ana ve sanatria? Azo antoka. Povy mantitra koa le izy. Ka ahoana? Manaiky lasa tsy? Raha manaiky lahy dia ho tsoahako tsy misy atakandro ny fitorianany zokilahy. Raha azoko tsara nge zany dia ny anandevo anay mandrakizay mihitsy no tena tanjonao amin'izany. Miala tsiny fa tsy ho azonao amin'izany tsony ary ngara fatro. Nanekeko an'ilay fanarana tamin'ny voalohany iny azy efa nanenenako tongotra aman-tanana. Ay, karaha zany dia miala tsiny koa fa tsy afaka ny anatsoaka ny fitoriana. Dia efa miomana ny anaty barany amponja mandritra ny taona maromaro. Sotra, azafady. Angadadalana amin'izay angamba raha tsy manakolazaina amiko tsony ianao. Mandeha ihany. Dia mba saintsainy ihany izay resaky tsika izay. Veloma ianao e. Azao ny teniko amin'ny laritsy resy mandeha any lahy miverina any amin'ny dadatora fatro ary ekeo daholo izay zavatra nolazainy tamin'ny lahy. Mandeha any lahy. Tsy mety zany e. Tsy mety ahoana indray. Tsy manaiky an'izany ataontsika ahoana moa ny hanompo andrafatro mianakavy mandritra ny enim-bolana be izao. Ataovy lesy aloha. Ary tsy vitan'izany fa sady tsy handray tamin'ny karama na ariary aza fa dia karama vary masaka foana. Mbola ary ve zany amin'lahy? Ay, dia aleon'ny lahy zany mahita amidy aty ataona maro toy izay ampandevitra kely ny ambom-pony lahy. Fa ahoana lahy tsy mamaly e? Mandroso ihany le tsy ny fotoana fa mandehana tantera ho aingana izay zavatra saiko ataon'ny lahy. Mandehana aho dia ahoana ny fianarako? Ho afoy tanteraka ny any izay efa nomatymatesana hatramin'izay. Mba anjarako indray izao no manontany any lahy hoe na ahoana lahy tsy mamaly ary. Zandry Eny tsy olany zany.
noho ny amin'lahy dia hoekeko ny anao sy ny taratasy fanarahana efa nomanina fatro. Tsiresy andraso a Ionja, manao any ianao? salany tsiresy fa taiza foana ianao e fa manina lany tsy makany ampianarana tsony efa orovolana ane zay e somary mamaika ihany aloha fa aleo manaraka tsika miresaka tsara zay aloha fa laozako anao a veloma tsiresy oa asa ihany izy marina. Tsiresy anazy vetivety aloha fa valaka biarana fa hoany efa mifito ariva nkely ty zao e angamo hoe lahy tsy mainka ahoty ka efa hoe valaka be aho ampidi mihitsy aloha ty gony eto atsoroko ty angyalahy lasa aloha apetrako mihitsy aloha reto boaritra reto angyalahy eo any miondrikondrika kely zay vao azoko ny haiko letsy aleo asiana fipetrahana mihitsy aloha ka fa nanomboka viana indray moa lahy ty ny lasa mora reraka be ohatran'izao tsy haiko letsy tiako ny lahy ty nefa tsy mavesatra akory raha oharina amin'ny fitondran'ny lahy isan'andro tsy haiko fa ohatra misy manindrina be zany tao amin'ny tratrako teo vao ny sorony lahy le gony dia izay vao mba tsy reko tsony le izy zany vely ty mety ny asa mafy kosa nga miala androany dia izay no natonga an'izany ko mandehana mody amin'izay fa aloha toizako ny asa za raha teo tsy mahazo mody raha tsy amin'ny folo alina ohatrany mahazatra tsangana teo lisany dia toizy ny asa tsy isy modimody zany eo raha tsy efa vita fitaomanan'ireo etan'ireo faizinjaka any trano tsy salama izy dia tsy afaka ny asa fa tsy salama hony olona nyrijarija be iny izy omaly hita ho samy ve tsy aretina ny fironona indray ka milangy areo ry papa e indrindra moa fanjaka dia inona hony zany nahazo azy tampotampoka teo anga aretina gravy be no tena hoe tsy afahana miasa mihitsy tsy dia haiko loatra e lazainy famarary azy ony tratrany sy ny lamosina ay ve ary raha nanandalo fotsiny angy zany ary aleo antsoko mihitsy izy fa zavatra tsy misy dikany zany ve ny tsy asana ary iza moa le telefoninako tao aza matahotra ianao fa efa nivonina ny anao ny anjara asany maninona amin'ny fomba hoana koa na avy tany lahisahana asan'olona roa be zao siny eny papa koa inary no isana saina amin'izany vitany zany matoa teneniny zay indrindra mantsy ho ay zay zany tandremy fotsiny so atao zara raha vita ny asa fa hifankahititsika fa azao tokoa aloha ringara fatro mila volony zaka izany fahasalamana any amin'ny dokotera efa fantatrao angamba hoe tokotokony ohatrinona ny vola ilana amin'izany za indray le feo hanomboka angatabolisaka se mihetsika indray ny mpiasandry papa dia mahavatra mamorona retina mihitsy marenina aloha romino io vavanao mipetsipetsiny ihany nefa nydaroany jakanao dia mbola atao ihany ndraso vetivety aloha ty mahazo zay ho azy niny ringara fatro arivo ariary nge ty volaomenao aty ty ve ho ampy na dia ho atao sarandalana fotsiny aza zaranao aza nahazo aniny iny aloha no misy efa hitan'la tsara angamba fa tsy nisy volakoatran'iny taty aposiko ary mandehana amin'izay miasa fa ho atoandro ihany ny andro e atra fa atao mbola ilozanao mivandravandra fotsiny eo fa tsy heninao nga zany tenin'ny papa zany e ok azy sotra manadaly zany raha olona marina sy papa ve tsy mahajikatra hoe ohatra ny lasa vahafy zany ho iny tsy resiny fahavahoana tsy hitako izay fomba ilazana azy mba hatsikaritra hoe le masony rehefa mijery ohatrany hoe manao fomba fijerin'olona feny fankahalana be zany ay ve zany angeny na tonga ny teny taminao hoe tsy mitovy amin'ny jaka mihitsy izy iny e mila sina fitandremana ihany ny fifandraisana aminy
Mba efa nanahoana zao ny tratran'lahy? Toa ohatrany lasa mihenjana be angely ty zany aretin'ny lahy zany ranjaky. Jereo ange ty lahy. Vao 3 andro monja ny tsy salama de efa nena be sady. Fa nampon'izay lasa atsatra de atsatra sady mena maso be. Ina marina ny tena marary an'lahy ty. Marary le tsary tsy resy. Tsy haiko tsony hoe ina ny tena maso hafa. To tsapako marary daholo ny vatako manontolo. Indrindra fa nitratrako sy lamosiko. Nyvelika. Eno. Ka na ny feo an'lahy koa azy ty lasa ambany be mihitsy. Tsy maintsy anantona mpitsabo ihany tsika raha izany. So sanatria ka izao mahazo an'lahy zao ilay ataon'ny olona hoe fatigue générale na rerahana mitambatra. Raha misy vola ho ampiasaina amin'izany moa amin'ny lamana iny. Misy tsara moatran'izay indray ve? Tsy maintsy mahita fa aza matahotra lahy. Tsy maintsy makany amin'ny dokotera tsika rahampitso. Hita eo ihany zany fa mba meo rano kely le tsy aloha. Maina be mihitsy zany tendako zany. Efa misy rano amin'ny vera eo akaiky ny lahy io. Marina zany. Hitala misy klasira maintimainty zay ao ambata ao. Mba hito ty vetivety hoe andraso kely ary. Ty ve zany? Aiza. Ie, tena imensy le izy. Meo aty de mipetra lahy eto amin'ny sisym-pandrinako eto. Misy zavatra lasaiko an'lahy. Fa ahoana? Mipetra lahy tsara aloha. Inona ny ao anatin'ity klasera ty? Mipetra lahy hoa de ho azafaiko an'lahy. Misy taratasy maromaro ato. Efa nampirimiko ato avokoa ny taratasy sarobidy zay tsy maintsy ho ilay lany eo rinany. Anisan'izany ny taratasy mpananantsika. Zany hoe ny taratasy ny ty trano ty sy ny tranona vela ny mama. Tsy azoko. Aza tapahany lahy aloha ny teniko hoe. Akoatr'izay de ato anatin'ity klasera ty koa misy nahitany lahy ny taratasy momba ny tata. Mbola voatahiry atao avokoa ny dika mitovy amin'ny kopy naterahana sy ny kara-panondriny ary ny sariny. Lasaiko amin'lahy avokoa zany rehetra zany satria fantatro fa tsy maintsy ho avy ny fotoana hikarohan'ny lanitro taratasy reo. Tsy azoko mihitsy. Fa inona koa ary mahatonga nitsaka milazany zany? De teny amin'lahy fotsiny aho hoe aza mitana lahelo amin'izana amin'isa. Fa tsy zany nanabe aza mamatsika. Tia noro an'lahy koa hoe menara mamela ny eloko ny hafana de fantatra aza fa ho sarotra amin'lahy zany. Haiko fa bandy be ampiposy sy matanjatizay ny lahy. Zay ny tsy tovizany lahy taminay somioty. Sorako an'Andriamanitra ny nanomezany an'lahy zay teo tsaina miabo sy tsy mora kivy zay. Na izany aza le tsy marary be zany tratrako zany le tsy. Ok zay. Mila matory amin'izay aloha aloha fa efa alina loatra zao. Raha-pitso indray toy izay tsika izany resaka zany. Andraso aloha tsy resa. Andraso aloha. Tafeo amin'izay aloha ny lamba lahy de matory e. Aza miresaka be tsony fa mandreraka ny lahy fotsiny zany. Jereo nge raha tsy sipotra be tampoka teo lahy. Tsy resy. Na de miezaka ny manafina azy lahy de hitako fa manganoano amin'ny maso lahy. Nzaka. Akipio maso ny lahy de mizany tady torimaso moa hoe aza matahotra lahy fa tsy maintsy hiaraka ho any amin'ny dokotera tsika raha-pitso. Nzaka voaza anto ty sakafo maraina any lahy ty so angatsika eo indray. Nzaka ry lanitro to mangatsika be ny zany tanany zaka zany.
olo tiry njaka fo aza teo lafa aza manao sangaratsotra an'io moa hoe njaka hoa tena tsy metsika mihitsy njaka mangatsika be daholo mivatany manontolo Andriamanitra marina njaka sao dia mba manofy ary tia njaka foaza lesy dia hairato ny mason'la tsy resy hitako ihany ianao ionja tena mila miresaka aminao mihitsy ary tsy resy samaika be indray ianao eny somary mamaika ihany nefa tsy manina fa afaka miresaka vetivetsika ay fa nanina ianao tsy nianatra tsony andao aloha hipetraka etsy amin'izy tsy azavato io tsy mihitsika mety amin'indry zay tsy olana mihitsy ka vao maikesa tsara ndao ary zay ronja ray volana lasy zay mafy saingy tsy maintsy natrehana satria lehilahy ny tena tsapako loatra ny fahorianao ny atrika ny fahafatesana izy menatata ao anatin'ny roa volana monja fa tena tsy nitreretiko mihitsy hoe niainan'izany zavatra nampalahelo be zany ianao dia ao amin'le dadatoanareo zany zao ianao no mipetraka tia nandresy lahatra tamin'izany mihitsy nge arafato saingy tsy nekeko satria tsy mety amiko zany oay tsy resy ohatrany hoe mikopakanao zany angery ranga ao anaty fiarry aiza io eny tokoa tena inge arafato no miantso ah io ilozako angamba aloha ianao hoe amanaraka indray zay tsy resy andraso vetivety tia numero ako dia atsoy raha ohatra ka hoe misy ilainao ny fanampiako sotrake zay veloma ianao tsy resy fandeha hoaiza ianao araka ny hevitrao andeha hotsady efa fantatrao ihany ka mbola anytaniana ihany ohono fa mifiroka izy ho azafady asa fa famantaranano angamo ny fahitanao ary za kely aza mba hanianina ohatran'izany fa tsy mioty akory azabananao ny vavahata fa velao ivoaka meolalana fa hoalina ihany ty ny andro tsy mivoaka eo zany ianao raha tsy efa voasasa ny fiara hoentina izy paparapitso andro vo amin'ny enariva ange zao ataoko angamba fa tsy mila azavaina be zany teniko zany azabananao any vavahady fa velao ivoaka ay tsy hijanona zany ianao ok ndao azy sotra veloma ianao ty veriny eo anga ianao raha pitsy fa efankahititsika ho hita mity tsara zany velao izy andery mino na vela kody aloha mihitsy izy androany fanahoana tsy tsaronao nga fa mbola tsy tapitra nge ny enim-bolany fantatro tsara zany hatramin'ny folora alina nge ny fanarahana ary papa ay tokoa moa tsy mbola nylazaiko anao ninona ka efa nifoanana angery mino ny contrat iny efa manao ny asana ara-dalany tsy resy zao ary efa mandray karaha misam-bolana ihany koa maninona tsara hoe ry papa fa inona indray ny atsangatsy manorana ny borsiny iny ny atotoanao tato za azy efa nieritreritra hoe maninona moa raha miverina mianatra indray tsy resy dia ato amintsika izy no mipetraka ry lanitro loza tena azonodin'le bricla iny mihitsy ianao ty fa mba mieritrereta rery papa ka tsy efa amy kosa ve zay fanandevozana azy mianakavina nandritra ny taona maro zay sa ianao tsy mahatsapan'izany ka fa inako ary nazo aleragaty tampotampoka teo tsy azoko mihitsy
eo moa lesy a tsy resy a ie ilahy tia koa mba sarotiavina loatra ka melahy ianao Romino a aza fipinina ohatran'izao mihitsy fa ianao tia viadaly fa nga ilahy tsy tia aka le ty so adinonao ary fanadahanao nge ty olona manoloananao ty mba ianao andehanako tsy miala eo izany ilahy raha tsy sitrapoko de mbola tsy mienjana aminao ny sandroko de mahaiza mipetraka tsara Romino a ampidiro malaky ireo akanjonao ireo de avelao andeha fa azadazomo ohatrany io ilahy tia koa mba tia sarom-bavy loatra maninona zao sika raha mba mbay rangahy ianao tany fa maharikoriko a hay maty a kisoa kely veta tsy misy ilana azy eo anao fa lasa fa inony zao tabataba zao Romino a fa misy inona ato e papa tonga ihany ianao saiko na olana io tato ary papa maninona tsara hoe Romino so ianao fa tonga tsy resy oka kosa aloha azava ny resaka fa mangina ianao e tsy ilaiko manaty io teny eo tsony de tena vitany lava ery le tiry tsy resy tena tsy napoziko marina ay oke ary miandra n'izay fanapaha-kevitra ao renao tsara angambo zany teniny zany tro papa mifona sy mandoalika eo anatrianao ny tokony ataony kanefa de enao ndray asa misy izy tiavany tsy te hanapatra ny atezerako amin'lahy fa tsotra ihany ny teniko lasa lahy mandeha ihany amin'izay tany afatesany lahy any ary aza mieritreritra ny verina tsony fa ny ailina any manefa mazava milava izany e a lasa lahy mandeha any ohatray tena varina loatra tamin'ity telefoniny Jaka ty kanefa ny andro ty ka efa maizina be aleo prima amin'izay ty andraso e mila ny fanazavana avy aminao momba ny fahafatesany mama fanazavana zao ve laha vao miresaka an'izany tsy efa ho valitaona ve ny nafatesany rondro tsotra be ny afanontaniako ry dadatoa ary oka mba ho tsotra toy izany koa ny valiteny omenao ahy iza marina ny namonao amin'ny mama de inona ny tena zava-mitranga tsy azoko fa tsy efa mazava be ve fa maty eo ampiterahana amio tany ny reninareo ka inona indray resabe nanakonana ny zava-misy fotsiny izany fa raha marina de ora vitsy tao arin'ny iterahany mioto no namonoana azy de nahoana moa izany no aty amiko ialany mametraka an'izany fanontania izany so mihevitra ary ianao fa tsy fantatro ny disadisanareo sy mama fony fahavelony inona ny fantatra lahy tsy nisy ny afina tamiko anie ny ady lova izay nitarika ny lonolony teo aminareo sy mamy azafady aloha ahitsiko kely ny teny lahy fa irondro ny nanana lonolony tamiko fa raha izaho kosa nadio tanteraka taminy ny foko ekeko mivoalazanao raha ny tena zava-nisy tokoa mantsy a nararotonao loatra ny fahanginana ka tsy namenatra anao akory ny bodiny lova izay tokony fampizaranareo menada fa taizany nalalany lahan'izany raha ny marina de mivononao mama satria efa nanomboka tonga saina tamin'ny tsirary nataonao izy e mivononao izy satria nanomboka sany taky ny anjarany tamin'ireo lovana velany ray aman-dreninareo sa tsy marina izany mangina larin-jaka ampy izay ary efa fantatra lahy izany ny marina ka de mampitandrina ny lahy manomboka izao de ataovy tsara hidi ny vava raha tsy tia lany anapoahako ny adohan'ny tsy resandro ny lahy azo ny lahy izany andriamanitro ay moka zany ny tena zava-marina mazava tsaraniko ny zavatra rehetra efatra mby folo jolay zany hoe raha iandro talohan'ny nafatesany Jaka no nandraisana ny feo andraso tokoa efatra mby folo jolay ny aliny 5 amby folo jolay nefa ny maty ny Jaka de sanatria ve ka isorako andramizay dezeratra tsy naneke ny anome an'ity video ty sofa mahatazana tsara ny tokotany sy ny lavarangana ny caméra de surveillance ao mitambohan'ny zareo tsy mety mandro mihitsy ny saiko raha tsy mahafantatra ny zava-mitranga marina talohan'ny alina nafatesany Jaka tena noho ny aretiny tokoa ve ny nahafaty azy sa sanatria nisy antony hafa aleo mifantoko amin'ity video ty amin'izay ka amin'ny 5 sasany ny ora misoratra eto amin'ny écran ary aloha somary avansena kely aloha zay
hoe andraso kely hoe hoe somary verina kely io aro ala efa nampiahatra any am-boalohany tena misy olona mianky no ivelan'ny vavahady io tsy tazana tsara ny endriny fa somary tahako n'le capuchon mainty anaofany fa izy ary io eny keo fa misokatra moramora ny varavarana ary mivoaka avy ao an-trano jaka napiditra kapa izy ary lasa niditra ao amin'ny WC raha ny fahitako azy dia toa tsy tsikariny akory ny fisian'ilay olona miankinao ambadiky ny vavahady tena vatany vao tao amin'ny WC ny jaka dia nisokafan'ilay olona ny vavahady ary potak'izay dia niditra tao an-trano ary iny fa nivoaka sahady sady lasa mailomailo be ange izany fihetsiny izany andraso hoe inona ny zavatra kely nampidiriny any am-paosiny iny ahoe tavoangy tena tavoangy kely mihitsy iny raha ny fahitako azy dia iny fa lasa nandosotra tonitsy teo ary adininy hatramin'ny nanidiny vavahady hoe marina ahoe somary averina kely ny sary zay ry lanitro tena tsy diso ny ayako fa tena imino tokoa ty manao capuchon maintimainty ty zay vao tena mazava tsara ny endriny satria tena eo anoloan'ny kamera mihitsy mazava zao ary aloha avela hitoy amin'izay ny video eny fa nivoaka avy eo amin'ny WC ny jaka dia niditra ao an-trano avy hatrany zay koa andra vitsy tao aorianan'izay dia nivoaka indray izy niaraka tamin'ny ranoray vera nandray seza avy hatrany ary nipetraka teo ambany lavarangana sotrony tsikelikely le rano ary ohatray vatany voalany le rano dia nitsangana izy sady Andriamanitro tena nikarapoka tamin'ny tany jaka azoko antoka tanteraka fa vao avy nisotra an'le rano ray vera teo izy dia nanomboka fanina ka fa izao vao mazava amiko tanteraka ny zavatra rehetra nisy pozina ny rano sotrony jaka ary tsy iza nanapozina azy fa imino ny asa tao anatin'ny jaka zany ny pozina ary ny alin'iny ihany dia namoy ny ihany ilay rahalahako indrisy ilay saron-jaka indrisy tsy rariny zao tsy rariny tsy vanina loatra ilaravatro ah dia vita ny lanina niraka ny mino anapozina ny jaka noho ny fahalalan'ny marina tsy mataotody na hoela na hoaingana nefa dia tsy maintsy hotakiko amin'ny lany vidin'ny aindreniko sy ny ralahako tendelahy zany oay tsy resy fa misy inona ionja mila ny fanampianao zany ve mandrosoary aloha efa vonina tsara zany zao ny malalako matorindronga sisa dia tonga le andro malaza tsy resy miresaka aminao ange zah toa ilozanao mandinika ny endriko fotsiny sa misy tsy mety angay ty amin'ny tarehako ionja tsy resy dia isotranao tsy azoko dia isotranao tamin'izay rehetra vitanao tamiko rionja efa taona sady zao ny arahantsika tao anatin'izay efa taona izay dia tsapako fa tsy toy izao akory ny fiainako raha tsy teo ianao ay ve tsy resy tsy hitako izay avaly ianao
Ianao rery nanolo tanana fony tany am-paralalan'ny fahoriana. Ianao nanavitra ny fiainako tena tendrombohitry ny fahantrana. Tsy ho voakosoka mandrakizay atao-poko ny zava-pitanao tamiko. Ianao koa avelao any zany fa ny fanomanana an'ilay andro volamena zao no tokony ny resahana. Sa tsy zany? Marina zany. Ataovy mahazatra any lesy. Okey ary. Parmanina, mba meo amin'ilay mahazatra roa ange azafady. Misaotra. Dia ahoana litiry valy a? Efa vonona tanteraka zany ny akamako. Efa vonona amin'inona moa zany? Amin'ilay andro ray toa zato fa inona indray. Ay ve. Efa atrinelitsika no vonona tamin'izany a. Dia tena nambadiko moa zany nareo. Ohatray. Inona ny olana? Fa mbola tsy tokony hiditra amin'izany anga moa za raha ny fahitany lahy. Eny, tsy hitako tsony ange izay manakana nareo sonja amin'izany. Nareo raha toa efa mifankalala toetra tsara sady efa azo lazaina ho manana ny ampy. Tsy ohatranay. Fa ela zao maninona? Inona zao moa mahory an'lahy? Na ny bogosité, na ny vola, na ny fiara. Ataoko fa nanany ladolo iny zany. Ka tsy hany mihitsy letsy le olana fa le alaina vaty mihitsy ny tsisy a. Tao sary bakolo fanalana ididy avokoa ny akamarony. Aza mainka amin'izany letsy bro a. Hiteny foana zany rehefa tonga ny fotoanany. Fa misaotra ny lahy tokoa lesy ara-Fredo a. Tsy azoko. Fa misaotra nany amin'inona lety? Misaotra ny lahy tamin'ny fanampiana nay sonja. Indrindra tamin'ny fanampiana tonga amin'izao toerana misy azo. Raha tsy teo ela inoko marimarina fa ho sarotra tamiko na dia nitondra ny onja amin'izao dingana koavana indrindra izao aza. Makasitraka lesy frera. Rehareo any manonona ny laoralako. Ay vetsy. Aza misairana misaotrana amin'izany lesy alahy fa zay le mahampinamana. Zavatra tokana ihany mangatahako amin'lahy. Laza hoe? Aoka mba tsy fialahy mihitsy ny ampijaly na hoe sanatria ampahorana eny anabaviko iny a. Ay ve. Mahazo mahandro vono vato alarany amin'izay ka. Ka mba manao ahoana hono izao fiainatokantranonareo ato Romino a? Mba milamina ihany? Milamina tsara ka. Tsy misy olana. Tsara kosa zany ko. Arony tokoa e. Ianareo mivady ireo tokoa moa zany tsy mba mieritreritra niteraka mihitsy. Na rezo frango koa dia mitovy mihitsy ka. Isaky no miresaka dia izao zaza izao foana. Zany ihany nefa nampifamalana ato isanandro. Karariny kosa anie ny azy. Mba efa te hisy antso dada amin'izay izy satria ny taona angemy mitombo foana e. Na za koa zany ery mihitsy afenako fa mba efa te hilalaon'ny zaviko amin'izay. Hitanao tsara fa efa miahantitra ihany papa. Sady izy indray moa no andovan'ireto harembe nangorontsika reto raha tsy ny zanaka reso Franky. Raha sanatria misy ny olana inona moa no manakana anareo mivady sy anatina mpitsabo. Fantatra tsara ny tianareo atongavana rery papa. Saingy matotsy mbola misy zany dia mbola tsy toka zany ny fotoanany. Iny miankina aminareo mivady ihany fa mba faniriana ihany ne ny ahy. Ary ajanonany amin'izay zany resaka zany oasy. Ny fanomanana ny dianareo rapito zao no tokony hiverina. Tiako aho izy. Ake. Angamonareo tsy andeha hamonjy ny raha-panambadiany tsy resy indray. Rapito kely izy e. Ay tokoa moa. Tena saiko tsy tsaroako raha tsy miteny ianaoko. Fa tiako ahoana koa moa zany. Mody samy nomena fanasantsika tery mianaka. Si. Tao tsy te andeha ho any ary papa ka. Fa maninona ka? Kamo. Fa kamo ahony. Ianao tiako to tsy azoko mihitsy. Ka tsy tiako ny ale tsindritsindrina sy izay sy tiavana ary papa. Aleoko mihitsy tsy mandeha. Ay ve. Tsisy mihevitra ny anao an'izany akorany ihany fa nieritreritra ao mihitsy angamba ny manenjika anao e. Ko raha tsy vahiny amin'ny toetra le brikla iny ako. Madikampo sady miseho amin'ilay kanefa dia arendra fosana no mba hisekosekoana. Tisoko kosa angamba zany teninao zany. Fanampiana fotsiny nataon'ny fianakaviam-badiny fa ny herim-po sy ny fikirizana nananany tsy reso no nahatafita azy. Aleo moa dia kena mba tsy fandirana. Ka tsy sy an'izany fa tsy maintsy miaraka aminay sy Franky ianao raha pitso. Dieny izao dia mandehana miomana.
mandeha na male fotoana ka efa bolana sady zao navitana andraratsika. oe tsapako to tsy mampino hoe andray ny fahatelo volazady le sombony antsika. 10 volana tokoa moa zany sisa dia ho tonga ny vahiny kely. vetivety fa mba inona marina zany ny antony tsy hiterahany mihitsy Frank hatramin'izao e. Zay indray ianao fa za nga ny tranonjana no aty amiko ianao no manontany an'izany kosa. Ianao koa mba akizintona. Asa efa be loatra koa ngamba ny ratsy vitan'izy menakafy. Hanika tsy omen'Andriamanitra taranaka. Andray za mba vavanao ry tsy resy. Farovina ihany zany fomba ho lefy eo amponao zany fankahalanao an'ireny olona ireny ha? Tsy ho lefy mandrakizay atao-poko zany raha izay no tianao ho fantatra e. Maika mitompo aza. Mba nahitanao soa ihany angery zareo reny. Tsotr'izao mihitsy ianao raha tsy nisy an' zareo. Marina zany. Mety tsy toy izao tokoa angamba ny fiainako raha tsy teo reny olona ireny. Zany mantsoa. Ohatr'izao mety mbola teto anilako ny reniko sy ny mpiray-tapo amiko saingy indrisy. Na izany azy zavatra efa lasa zany. Ary ny lasa tsy hiverina tsony. Dia sarotra be aminao ve ny anaiky raha hiteny aho hoe mba mahaiza mamela heloka e. Efa ela ny teny an'izany tamiko ianao e. Kanefa malahelo aho milaza aminao fa na ny nanasana an'ireny anatrika ny raha-raha-panambadiantsika aza nampanenina tanteraka. Saingy tsy maintsy nanaiky moa noho ny fanajako ny tenin'ny reninao. Tsy resy tiako ho fantatra hoe ny olom-po rehefa mihotrikela loatra dia zavatra roa ihany mety aterany. Na valifaty na aretim-po. Le voalohany angambany tsy maintsy ho tanteraka. Saingy mety za mivantana no anaty tosasy. Oay, misy olona zany fa andraso jereko vetivety. Mahefo zany fa tonga dia sy avy mandroso. Midira fa tsy mety io. Dia ataovy eo ny resakareo fa andeha karakara sakafo Dia ahoana ity? Ao tsara tsika ka. Ohatsy ny hainao an'lany tena hoe mino sy rafatra sady iso ny sofiko. Tsy diso ala fa tena mino tokoa le fosainay teo. Le olona farany izay tsy reveny lahy indrindra eto ambonin'ny tany. Sao tsy zay moa le fomba filazany lazy. Fa ahoana ity? Fa misy inona? Petra mihitsy aloha ela fa iresaka tsika. Eky ianary. Allo? Vao avy any amin'ny dokotera mihitsy aho zao dia pozitif amin'ny valiny. Eno pozitif. Zany sao dia zao. Eny ary miandry anao Bisous. Ohatry fa inona indray hono izao mahafalifaly anjanaka izao e. Fa misy inona? Frank nresaka tamiko teo rery papa. Tao tsapako ery ny afalin'le vadiko raha vao nolazaiko azy ny vaovao mahafaly. Vaovao mahafaly? Ho tanteraka ty ho ela ny faniriany papa. Fa ho tanteraka ahoana ny faniriako ry kiala kely ty Fanga papa tsy te hilalao zavikely ndraika. Fanga. Iena rery papa. Zany ve? Avony lanitra ka tsy takatro marina. Tsapako sahady ny afaliany mino mivady amin'izany fahasoavana lehibe izany. Raha ny fahazoko azy mantsy mety efa tena ela mihitsy izy mivady no naniry ananjanaka saingy izao ngamba vao tonga ny fotoana. Ajano ny andra nga zany resaka zany fa leobe maheno anao miteny an'izany nanomboka tamin'ny 4 arivo ianao no efa henoko nilazan'izany. Zaho efa misivy sasany alina mbola tsy tapitra ihany. Leo Ina koa nefa ny olanao amin'izany. Sa mampalahelo anao koa ny fahafantarana fa mananjanaka mino. Inona moa tokony alahilovako an'izany? Zareo aza mba efa sahirana vao nafotsy vary. Katao marary be foana mantsy ny ianao raha vao miteny aho hoe mitoejazy mino. Inona koa ny tokony ataoko akarary aina amin'izany? Asako. Ny lavakoroko angano ny voahany izany afaka fito volana. Oay, Frank tia miantso anaty. Vetivety aloha. Allô? Mitony tsara aloha fa tsy misy eniko ny zavatra lazainao e. Maninona tsara hoe Frank e. Any amin'ny hopitaly hoe. Eny ary ho avy any izay zao dia zao.
Fa hoanao loza ary tsy resy Manina? tena loza. Loza hoana maty angara fatro. Zany rehefa aza dia miteniteny foana eo ianao hoe nisy namono ny mino. Maninona? Dia any amin'ny hopitaly hono izy izao sady maratra be. Inona koa izao mampikorobaka anao amin'izany? Tena tsy azoko mihitsy. Mitsangana teo ampandriana teo ianao dia ndao any be filatanana zao dia izao ka malaky ianao. Tsy tonga any ahy. Mandeha any ianao raha mazoto. Andray. Miala tsino anao efa sarobidy loatra amin'ny torimasony. Meo alany lakile any fiara fa ela be zany. Ianao efa tsy mahagaga. Io mola tabatra io e. Fa inona marina ny tena zava-nitranga ry Tatatora Fatro Ka araky ny filazany miny dia hoe tamin'iny lalan-tany mangingina mankany amina iny no nitrangany tsy nampozina. Raha izy andeha ho tahaka ny isan'andro iny no nisy olona roa lananakana ny fiaranentiny. Mino aho fa efa azonao an-tsaina ihany angamba ny toy any tantara. Tena loza. Ny mahagaga fotsiny dia hoe tsy nisy nanombinana ny entana tao anatin'ny fiara. Eny fa na dia ny finday ambino aza mbola hita tany aminy. Rehefa navita ny sitrapony ratsiny tamin'iny zany ry Letsivanina dia nandositra avy hatrany. Izay indrindra. Saingy raha ny filazam-mino aloha dia toa hoe tsy nanolana azy velively ilay maty fa vonjy-daroka ihany no nataon'izy ireo taminy. Nga? Mba mahagaga indray izany. Ary nanahoana tokoa ilay zaza tao an-kibony. Dia sanatria ve ka... Indrisy anaka. Afaka tsy fidin'ilay zaza. Zany ve? Ray, mba mampalahelo koa mino raha izany. Mampalahelo e. Angatsy raha be hozy ianao no mampionona sy mandamy mansaina izy mivady. Indrindra fa mino. Manahirana e. Tena tsapako. Mahereza Tatatoa. Dia zany ny zava-nitranga tandry tsy resy mampalahelo ny mahazo anazy telo mianaka. Indrindra moa fa imino mivady. Diso fanantenana tanteraka. Inona moa no tokony hampalahelo anao amin'izany? Zaza zao matombotra angaminy. Indray kosa zato ianao ry tsy resy Fa ny mahagaga tokoa dia tao tsy mpanindaka araky ny everako azy na havanina ny loza. Ohatrany hoe olona ny karamaina manokana mihitsy mba hamono azy sy hanala ny zaza tao an-kibony. Si, taony zava-bitana izy menakavy zao e. Mino marimarina fa voasantatra ampavarano ihany zao. Fa ny manitra be mbola ho avy e. Mareno koa ianao ry tsy resy mamenatr'olona raha sanatria misy mandre. Ka efa salama tsara zany ianao zao. Vatana ve moa tsy ho salama e. Fa ny saina tsy mety milamina. Maninona nefa raha mba mivoaboaka ny ivirany any indray aloha e. Ianao koa nge mihiboka lava atao trano ato foana ka aizany no azo aina. Malahelo an'le vadika ary papa. Miseho matanjatsaina fotsiny izy mba hankahirezana ana dia efa mamaharitra eny amin'ny endriny aza ny mariky ny hakiviana. Lalana tsy maintsy lalovan'ny miakany rehefa mbaravarana rehetra ny izao ro mino e. Matotsy ny tiany zaza iny dia mbola misy tsy anjara zany. Eny marina ny tenin'ny papa hoe mila mitady rivo-baovao any ivelany ihany tokoa. Zany angamba zao no mety hampiana ny sorisoritsaiko. Manahoana mino? Salamo. Afaka mipetraka eto akaikinao eto ve za? Tsy maninona ka. Fa ahoana no nafantaranao ny anarako? Fa tsy tadidinao nga za? Fa iza moa raha tsy mahadiso? I mahefa re, le namany tsy resy. Tsy tsaronao ve? Ay, tadidiko. Miala tsindry fa tena tsy tonga saina mihitsy Fa avy ianao? Avy nanampy any zalahy amin'ny studio tatsy dia natazana anao dia mba mivily e. Ay, tokoa moa mpilalao sarimihetsika ianao. Ka tsy dia milalao loatra fa kameramanina no tena asako. Ay.
Fa hainao tokoa ange ohatrany tsy tsarotra hoe manana problema be zany sa diso a? Eny misy olana kely. Zany ve tsy azoko fatarina anga nety anjaraina ange no mora zaka izy nitolo hoe na dia tsy afaka many olonao aza mety mba namaivana ny ati-tsainao ihany ny filazana an'izany amiko. Tena satroko dia satroko tokoa ny zara amin'izany aminao saingy indrisy fa za zao tsy maintsy miala eto efa amin'ny 4 ariva zato mantsy zao. Zany ve eny fa raha tsy mampanina anao dia aleo mba efa namela raha telefona ihany tsika sa tsy mety aminao? Tsy olana mihitsy ka. Misaotra tsy maninona fa aleo aterika anao hoe isaka akitsy mantsy ny fiarako. Ay eny ary raha tsy mampanina anao. Efa miaraka zany isan'izao. Eno amlahy efa ho tapabolana zao. Tao tsy mampino ihany izy zany ka mafy ala. Tsy hitako koa ange izay mampiomehy anareo amin'izany ka tao tsy nino ihany aho hoe elahy leny seho azy nankala azy mafy no nanjary miaraka amindray kehitriny. Toro ihany le fitiavam-behivavy a. Aiza moa nalalany lara mba tena anjara tokoa ny anay zany mino koa ange le ty ka hitako mba mirevy anay ihany anjara se aza manao an'izay mampimela isy ala Rafredo dia mbola tsy maharaka nininona moa zany Rafranky am'izao. Azoko antoka mihitsy mino marimarina fa tsy ho ela dia hoarany ihany zany dis fantatro loatra mantsy raha i Franky. Aza dia miteny mafy loatra lesy ala sorendreo zany resaka zany zay voaloha zao dia maninona raha henoko ontsy fa inona indray moa zany nykonokonon'ny reto ato tojo ny tia noho le anadanao rinja tojo an'le anjara noho nisy fa efa ela ny ela sa tsy marina zany rahalahy. Tsy azoko tsy zany kanjo roba fa ela be zany fa maninona raha tonga dia sorona hoe miaraka nareo sy mino ahoana tsara ho eritsyresy imino Frank ve fa iza ndray tre manitro. dia ahoana tianao ihany ve aloha le toerany tena tiako be mihitsy letsy zao mihitsy nge le tena tsy afozako any lahatiro mahefy tena hoe ailahy mihitsy ny manome fahafapo ka veriko amin'izay foana nge ho afa niasabatra andry ihany ny tena tanjoko tsy misy akoatran'izay tena tsy mitovy mihitsy aloha nareo sy Franky zany zay rehetra tsy azoko tany aminy aty am'lahy no hitako azy dabo ihany aloha zany resaka Frank zany fa madikidiky na dia mieritreritra n'izany azy ay le ty hitanao ve iny iny lasa nyritona ny voaka iny Franky loza fa tena hita amintsika mino fa ezakazaka ho aizy ianao iny mipetsaha aloha fa iny nary ty mino mino tena raha miatizerako sy ny alaheloko ny ampiarako aminao ry mino angamba dia efa nyvonoako sy ny roahako tsy hijanona ray segondy reto akory ianao mba noverina olo lehibe matotra sy misainy ty ianao kanefa dia tsy nampozina zavatra vitanao fa naninona nefa raha nitazonanao Franky fa tsy navelanao andeha eny fa na dia ny fanazavako sy ny fifonako fotsiny aza fanazavana inona tsony efa mazava be ny lazainy reto sary reto fa tena nitsaka tsahanao sady tsy nasianao dika any tsony ny aso ny tokantranonareo zao ny vokany lasy Franky ary raha zay fara teny nataony teo zay dia kely ny vonoko raha mbola anaiky andray ny fifonana sy ny fanadiovan-tenanao izy papa very tanteraka tena tsy naposika fara amin'izao nydrendrarendra kely ny rahako tamin'ny maefa marenina eo na ny miainanao miteny an'izany aza marikiriko zazatala tsy saina eo ianao fa lasa
dia faly izany ianao izao satria rava ny tokantranon'olona. oary zay ny olona ve no nisaraka dia izany ho tezitra sady raha ny fahafantarako azy ange to tsy misy idirako mihitsy izany zavatra lazainao izany. Misy dia misy tokoa satria ianao no nampirisika ny mahefa tamin'ireny adalàna tsy fampiseho masoandro ireny. No iveriko famba vazivazy ny zavatra henoko indray andro ry. Ay moa ka tena azafady kosa aloha fa zahoana moa no nampirisika ny mahefa. Hita fa marina izanyko. Fa nga izy zazakely ka tsy alalan'izay tokony ataony e. Sady tsy azo kokoa ange zay mampitabatabana amin'izany e. Sitrapony ny azy ka velao zakainy. Dia mbola sahanao ihany ve ny milaza an'izany? Mba oloninona loatra ry ty ianao ty e. Olombelona fa tokony ho inona indray mora matoa. Saza azy mianakavy zao matoa tanteraka. Adinao koa nga le teny soratra masina hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Soratra masina. Ny dikan'izany teny izany angamba tsy fantatrao akory. Fa le mahefa iny koa aza atao mifanena amiko iny fa atoko maivana oatra ny volomorona. Diso ty vehivavy loatra. Mitony mihitsy aloha ianao ka inona azy ty. Ianao ty ange hoa ka tena lasa kizitina mihitsy tato ato zay. Tondra voka marina nga ka tsy atao mahagaga. Dia ahoana tokoa moa izany momba antsika reto ro mahefa. Efa ho 5 volana ange izao ny sarahana izy Frank e. Ahoana amin'ny ahoana moa izany no tianao hatongavana fa tsy azoko e. Fa tsy azonao ahoana koa e. So adinonao ary fa olona nanana ny tokantranoko angiany nadalainao e. Fa nadalaiko ahoana koa e. Oka ho tsaronao tsara fa noho ianao narava ny tokantranona izy Frank. Tsy misy afa-tsy ianao ny fototra nahatonga n'izao rehetrarehetra izao. Tianao mihitsy ny fiainako. Azafady. Ianao ange tsy niterenana vozonana niaraka tamiko e. Anga ianao zazakely ka hoe nitambatamazoko tamin'ny Bombosy Bisikimba anakana. Ianao mihitsy ny tena maivandoko. Ie. Tsy afanandady koa satria mbola tao anatin'ny fahalemeko ny nararotinao. Efa fantatrao tsara fa mangina aloha ianao fa andray n'ity appel ty ahy. Allô? Dia ahoana ny tiranofy a? Any amin'ny hôpitaly hoe ty. Zany ve? Okey are, ho avy any zay zao dia zao. Fa misy inona hoany? Andao monjy antsiresany amin'ny hôpitaly zao dia zao ny. Aingany ianao? Fa misy inona hoa? Fa misy inona ry mahefa? Aza be fanontaniana fa rehefa tonga any ianao mahita anazy e. Dia arabaina ry izy mivady a. Arabaina nasipa kely mahafatifaty. Eno a. Arabaina kely ionja dia maharorodaiza. Dia misaotra betsaka kia. Misaotra betsaka nareo roa tamin'ny firarentso. Ombako manana izany tenony izany. Nareo moa izany mampalahelo fa na dia mba te hanaraka ny diany aza dia indrisy fa makisitraka be dia be kanjo ry zareo a. Dia misaotra be dia be. Fa manina ny tapahanao ny teniko e. Tsy azoko mihitsy koa ianao ty a. Tsy taitra lafa ho avy-tsiola koa ny anay e. Efa eo am-panomanana ny raharaha mihitsy zay zao. Mahefa. Tena marina? Ohatsay, zava-dehibe ohatr' izany ve dia tokony ataoko vazivazy aminao e. Dia zay tsy zay mba fikasany ary dadatora fatso a. Everiko fa tsy disy kosa zay raha mba ilaza fa izao angamba amin'ny fotoana mety. Miankina aminareo ihany io kia. Olo-lehibe mahalala an'izay tokony ataonareo nareo ka tsy aty za mihitsy angamba nandeha andrara an'izay fikasana iverinareo fa ahazo ny fiainanareo. Misaotra papa. Tsy misy tokony hampanahanao tsony momba anay. Zay sy Frank raha teo fa nisaraka ra-panjakana. Fantina marina ho any aretina mahazo any papa ty e. Tena tsy fantatro mihitsy ry anaka.
toatsapako mavesitra sy marary avokoa ny tendako sy ny tratrako rehetra. Zany ve? Aleo manantona mpitsapy mihitsy rehefa avy eo fa tena vavy zany ka. Jereo ke tena fa sady asatra nireraka be. Andrasa aloha jereko rehefa tonga ao maefa dia hiaraka ho any amin'ny dokoteritsika telo. Maefa? Efa tonga ato ianao? Fa ahoana? Misy ilanao anga? Tena marary papary maefa. Mila entina any amin'ny mpitsapy izy zao dia zao fa sao dia sanatria iomby ihany ny aretiny. Ay ve. Tsy tonga ny hafa mandehanana ry mianaka. Fa maninona? Sady to tsy taitra kory ange ianao zany e. Fa jamba ve masinao tsy mahita hoe reraky ny asa le bandy ka mila makainy e. Avy indray ianao sy ny akizitiananao ry maefa. Ka nareo tsy namana fanontaniana daladalako. Aiza ny olona ny tsy hosorena. Andray, ianao ty tokoa nge ka tena lasa niova be mihitsy tato ato izay e. Indraindray aza moa dia manao resaka sy fihetsika fa tsy fantatra hoe inona no antony. Tena tsy azoko mihitsy. Azy tarina lava be raha le resaka fa rehefa hoe tsy afaka niaraka aminareo sy rabaina le bandy dia izay tapotra. Saza mbola hiverina ho any amin'ny studio rehefa avy eo. Indray ariko. Ataoko ahoana moa rehefa tsy afaka ianao. Mino ary lasa jereo zany lahandro samy tabataba zany so maninona ao anefitra ao. Tsy resy? Efa tonga ato ianao? Fa vaizina rao mianaka. Mba nanam-potoana kely aho dia nandeha nitsidika ny dadatora fatro. Dia ahoana? Fa nga tsy loza ozy ianao no mahazo anazy telo mianaka e. Ry, loza ahoana? Olana be mihitsy ny azy menakavy ao. Ny aretin'ny dadatoa miombo andro aman'alina. Ny ataony maefa koa nefa mbola manampitrotraka. Fa inona marina ao no tena mahazo andrafatro e? Raha ny filazany mino aloha dia hoe efa imbetsaka ondro zareo ny nasaina nanao analisy saingy tsy mbola fantatra mazava ny tena fototry le aretina. Otry, fa inona koa no mampiseto anao? Tsy ny aretin-drafatro koa no mampiseto aho fa maheno anao mitantaran'izany dia toa mahatsiaro nahazo an'njaka tamin'izany fotoana izany e. Tadidiko tsara fa na dia efa nanary mafy azy njaka tamin'izany. Tsy namenatra andrafatro akory ny nanery azy hiasa mafy ohatrany isan'andro. Mbola tsarako tsara ihany koa fa tsy mba nahafoy afa-tsy arivo ariary raha fatro raha nangataka vola nitondrana nizaka tany amin'ny dokotera. Ny ianao koa dia izany foana. Tantara efa nivalina izany. Avy aloha ny lasa momba ny lasa. Tsy dia mampaninona loatra aloha raha ny fanaovan-drafatro tsinotsinona anay telo menada e. Fa mieliko goavana izay tsy ho azoko fafana mandrak'izay kosa aloha dia nandatsahan'ny miain'ny mama sy njaka. Janony ihany izany resaka izany ka. Raha indry ianao dia mandehana amin'ny resaka amin'ny maefa. Mety mba henoiny kokoa ngamba rehefa ianao no miteny azy. Raha za mantsy no mananatra dia ohatrany tsy misy dikany. Fa maninona anao koa nefa maefa e? Tafahoatra loatra ny zavatra tondry tsy resy aizako. Ndrafozany efa marary mafy kanefa izy mahita an'izao manao mamilava sy tsy mody hatrano izao mihitsy. Ny opa sy ny latsalatsa ataony amin'ny mino moa amin'izany tsy tany saina tsony. Mahavita mamony sy midaroka mihitsy aza hono indraindray. Zany raha tsy mivony sy mangamangana mihitsy ny tarehy amin'ny mino anaovan'le brikila azy iny Mafy keo aloha iny anadanao iny ka. Mba marina. Zany dia mbola mahafalanao ihany. Mahazo any mino azy efa tena mampalahelo. Si, adalana ny azy e. Ary Frank reny bandy endry sady manam-panaka nefa natao tsinotsinona. Zao ny vokany. Zao tsapany tsara zany hoe miray vova mivoa izany. Sady tsy tena mahefa izany koa e. Miala tsiny. Manahirana be le miditra amin'ny feratokatran'olona. Tena tsy mahita ninona tsony mihitsy zany no mahasombapah amin'izao. Indrisy ry zao sisa. Eny, mbola mahita kely ihany aho saingy manjavozavo be daholo izay jereko rehetra. Zany ve?
Ary mba efa nandalo teto ve le dokotera-panaramaso anao iny? Efa nandalo teto koa izy ankeo. Saingy tsy mbola niova fa ny zavatra nolazainy omaly ihany no nambarany androany. Fa mba manao ahoana tokoa izao ny asanse? Mandeha tsara? Mandeha tsara ka. Aza manahy amin'izany papa? Matoky tanteraka ny se amin'ny fitantanana ny orinasantsika io. Za mantsy efa fantatry izay tsara fa mety tsy afaka hiverina indray an'io asaka intsony noho ny tia retiko ty. Tena ezaka mafy papa. Mahazo mandry fon'ny vaty ianao. Oe, adino tokoa ny laza taminao fa misy taratasy tokony ataonao soni reto. Reto. Taratasy momba n'inona reto? Andraso fa atorokanao ny faritra tokony asianao soni. Eto. Eto ve? Ie, eo. De ty koa. Zay, misaotra. Avelako amin'izay nga papa fa somary mamaika ihany raha rivotsika miresaka tsara. Eny ary, masotory se. Ary aloha miala eto amin'izay fa mahaletra na ny mahita an'le antotozy ty aza. Reto sy ny reto ihany koa ny tena nilako anao teo. Seradady. Raha mba fantatrao mantsy hoe inona ndraiketin'reto taratasiny sy niavinao reto mampalahelo. Aza mba tsamba ihany. Tsinitsina lesy. Ok lesy, oela velona ny finamanana. De ahoana ny? Efa directeur général tokoa moa zany nitsona ny lahy zao Trais. Monsieur le DG manoloana anao fa tandremo no tandremo fotsiny so atao ratsy tantana le orinasan'olona. Fangatsy loza ozy izy alahy Maninona ty? Mbola tsy ampiray volana koa rangely ty zao nandraisako amin'ny fitantanana de efa tsy misy mandeha amin'ny zelon'ny sady ny zavatra etsy. Sérieux? Zano hitako taiza moletsy izay mitantana orinasa. Ny resaka sary mihetsika sy ny fierana daba ihany ny tena talentatsika. Nenimeny be indrindra. Ndray marary mafy. Ny vady adala tsy azo ianterana. Ny fananana moa amin'izany de tena naovan'ny voay tsy mpisany sy akritika mihitsy. Tsy ny orinasa fotsiny angely ty ny eo ampialatanantsika amin'izao Ohatray. Fa mbola misy inona koa? Ny fananana rehetra mihitsy. Amin'ny kafaliana lehibe ny lazako amin'ny lafa efa misoratra amiko avokoa ny arena rehetra sy ny firongony. Na ny tany, na ny trano, na ny fiara sy ny sisa. Aiza. Marina ataovy matotra kosa Ary tena angam-piasa be ngela zany ry mahefy Tena rapida. Trais. Tsika angamba ela amin'ny zavatra izany le ty Raha ingara fatro kosa aloha azoko antoka tanteraka fa tsy nanaiky nanolotra ny fananany rehetra ho an'ny lahy zany. Mena marimarina fa tsy maintsy nisy fanerena mivantanakolaka ihany tao. Sa diso ve Fa mbola tsy malala amin'ny maefa foana ve lahy Maefa ngely ty Mafy alaka, manaika Manina tsara hoe ry maefa Fa inona reto loza lazainao? Ka efa zany lazaiko anao zany hoahy Tsy maintsy ikatona mandritra ny fotoana tsy voafetra ny orinasa Andriamanitra Mba efa nsaina sy netrehitra tsara ve anao vao nandray an'izany fanapahan-kevitra zany? Izay ho ataon'ireo mpiasa be dehibe tsy nahazo karaha amin'ireo aza zao tsy mbola fantatry izay ho vokany. Asa, mety efa raha fidirako amponja mihitsy angamba. Loza. Eny e. Olona tsy mahita zorony amin'ny fitantanana koa moa mba nametrahana fitokisanako. Zao no vokany. Dondrina loatra. Mafevikelo mivavary mihitsy sao ahitan-doza. Mizaka tamin'ny fotoan'andro ny azonao ivaivana fa tsy za mihitsy. Mino Ary lasa jereo mibainanao fa mandreraka be mianazo miogaoga ny hevitra ka. Lasa. Tama be problème tsy. Velominy fiara dia andao andeha amin'izay. Maika ho tonga ny an-trano koa izay mianaka. Ok ary.
tena menatra ary tsy resy a. Oty fa inona koa namenatra anao tampotampoka teo? Tsy niboritana anke ianao e? Menatra azy mianaka, menatra mihintsy dadatoa, menatra tanteraka amin'ny adalany mahefa ary tsy resy a. Ay ve, ianao ty koa mba tia saroka enatra loatra ka. Ka moa tsy fantatrao fa efa namety ilay orinasandry zareo. Eny sady tsy mahaliana ihany koa nge ny fahafantarana an'izany. Tena olona tsy azo itokisana ilay zodahanao ry tsy resy a. Tena mariny. Reny natao fianakaviana voaozina noho ny afokany raha tsy fantatrao. Tena tafitikizo mihitsy va nanambady an'ilay kiala totombitany. Oay, ajanony vetoveto eny fiara sy tsy resy. Fa misy inona? Jerenao ry setroka matevina be ry. Tazanao ve eo e? Andriamanitra, tena ny trandro mihiny io midona tsetroka be io ry tsy resy a. Tena trandro zareo mihitsy io. Maty ake papa Rionja. Maty izy. Mahaizan'olona kely mino a. Mitrakafa entony miakandrefam-baravarana rehetra. Mivavaka sisany azontsika tao mba handram-piadalana ny fanahany tatatora fotra. Misaotra kia. Misaotra nareo mivadina fohy fotoana na manginana aty amin'ny hopitaly. Marina mihitsy izany teny izany. Ekeo fa zao nga mahalahatra Andriamanitra. Atahoana moa fa zay le fiainana. Na hoela na hoaingana dia tsy maintsy tsinjany foana vavy ny tsirairay. Mionona. Minao fa mendrika azy zao matoa. Tsy resy a. Lasena mivoaka. Tsy azoko. Fa nahoana tsy avelanao akahery amin'ny mino e? Ento mivoaka ny ivelany ihany ty zazy ty fa mafana loatra ato. Meo aty ary. Zay, lasa. Tena elana tsy be dia be izy mivady fa efa hainareo ihany moa tsy resy. Somary tsy dia mahay mandahateny izy mantsy dia manjary miteniteny foana indraindray. Marina voalazany ka. Fa inona marina moa no tena zavanitranga? Ngatsy loza tsy roany mantano zobavy e. Potika tsy nisy azo andraisina tsony ny transo izay rehetra tao anatiny tao. Anisan'izany tadatora fatro. Tena hoe ototo tanteraka ny vatany. Tsy nisy namantarana azy tsony. Efa nanao izay azonao tao tamin'ny famononana hafa ihany ny mparivodirindrina sy mpamonjy fa saingy indrisy e. Tsy avitra tsony. Inona izany? Fa inona hono ny antony nahatonga ny loza? Tsy fantatra mazava izay fototra ny hevin'ny hafa e. Tao an-trano rahateo moa tsy nisy olona fa tsy njara fatro ihany. Imino moa teo ny eo ihany dia torana tsinatsy tena raha vao nareny vaovao. Dia zao netana ty amin'ny hopitaly zao. Zany ve? Hay tena grave be. Dia aiza zany nareo nipetraka manomboka izao? Tsy maintsy any amin'ilay trano mainy Ambohimankakila aloha izay nisitrika mondrapa e. Dia ho ito ihany ny toeny. Mahirezatra andry izy roa. Indrindra moa fa ndriry mino. Fiainana daholo aiky izany fa aza atao mahakivy a. Misaotra Kionja. Mino olo calamino foi ty varavarany ty. Olo calamino mino foi malako ty varavarany ty. Mba moramora rery mahefa fa efa folo sasany alina nge zao e. Mba malalama menatr'olona ka. Sofetela vao malala mo varavarany e. Mba maraza andro mahefa. Ty mifily le panina avelany ty aogaoga tokotany eo fotsiny. Raha matomy dororo tena tsy misy lavanazy. Ary mba hitany fa zay miagahaka olonoko eo e. Tsy malala olona reraky ny asa mihitsy tony. Reraky ny asa sa reraky ny fitetezam-behivavy eraka Antananarivo? Marina ty e. Mba fidifidi kely ny vavavoaka tsy tinitiny amin'ny tiaka aloha tava mihitsy ny ty oa. Tena mihitsy sangamba ny mpanao an'izany dia maharikoriko. Ny aferafera efa tsy mandeha amin'izay lohan'ny tsony ny fady atao trano koa nefa manirikiry tsy mahate ho dia trano.
Tena mahakaly mihitsy ty. Ny anao ngamoto zany foana affaire studio milaza fa mandeha manao tournage tsy misy farany kanefa na ariary aza tsy ampidirinao ato. Zao na ny vola hividianana solika aza tsy misy tsony fa tsy maintsy mandeha bus rehefa mivoaka. Aty ianao boatsinona zao mba nampidirinao tato amin'ity trano ty boatsinona. Fa maninona marina moa zany raha ampiasaina le fiara ray ato ambany. Fiara tokony ampidi-bola kanefa dia avelan'ny air garage eo fotsiny. Maninona? Taba inona ny tetava ty ampiasaina? Fa le sprinter fotsifotsy iny fa inona indray fa taizary ty tamin'io raha tony sprinter efa ela zany nivadika soso raha matoty maninona tsara hoe ry maefa zaiko andre kaikio fa loza enina rety lazainao zany efa lasa ny tompony tiany entana lanitro fa lalana veza moa zany nasa inao nivarotra ny fiara iny amin'izay ndray tsy nisy fampiresahana tsy nisy ninina akory ozy ny fananako vena midiko dia tokony era aminao fanananao aveza fananany tapa-daholo ireo fa tsy misy anao na dia tapa-panjaitra ray azy mampalahelo loatra ianao ty romiko ka mampalahelo aza matahotra anao fa tsy ela koa dia alefatsika koa le star raiky sabelaminao eny efa karaha zany nefa lafy moa zany le tala fa nifanakaloza lazisa nandrazatsika rosa tena nanenenako tongotra mahatanana mihitsy ny nanambady anao ty ry maefa raha tsy ny sarozory taminao nga mba inoko marimarina fa tsy hopotika toy izao ny fiainako manenina raha misy aramba ny olona tokony anenina voalohany indrindra dia zah azo tafidiky izy tamin'ny fianakaviana vohozona ny tenanay zao manjary zavokoa no miaraka mijinja aminao ny vokatsy ny ratsy vitanao sy ny rainao zany mitsy aramba mahatonga anao ty tsy men'Andriamanitra zanaka na dia efa ela azy anao no naneriky mba hitoto zaza andray tsy mba ohatra ny vehivavy rehetra eny sarako mihitsy aza satria tsy te hanataranaka avy aminao akory ary ty tsy mila taranaka avy amina vehivavy tsy vanina ohatra anao zao lehilahy zao mendrika anao sy le olona mitovy aminao no vatiko boribory mandrakizay mazava aminao zay sao dia mba tafahoatra loatra kosa ny teninao zany ry maefa fa foninona loatra reny ao anatinao ty fo vato io raha ny masom-boa io foana ny mody apatrapatraka io evatratrany mariny ty ary mba ihany ianao andehanako atory farana ihany ny andro mba ody ay ve fa mazava be ny andro toromaso re zany io ambony latabatra io ny sakafo maraina anao mankasitraka fa iza koa ary zany olona tsy malala fomba manelingelina vao maraina zany andrasy fa hojereko vetivety aty aminareo ngaky maefa tsy azoko fa manino ndray no mitomany mino afa misy inona aty aminareo ve hoa maefa hitady azy natokavako aty ka tsy aty aminay izy raha zay no tindreo fantatrako fa ahoana nefa fa niady indray nganareo fa izy zany rionja ohatray fa toy mino fa ahoana sady tao mitomany ngenao zany efa misy inona mitady amaefa hoana izy ry tsy resy tsy haiko hoe inona moa zany no tokony ataony maefa ty amin'izao oro zao mba tsy azo kokoa zany ianao vadiny indray ve ny tsy malala hoe fa tsy eto toerana tsony angeny edala amin'izao fotoana izao fa tsy eto toerana olona fa izy iny tokoa tamin'ny talata nge izy no efa nanainge azoko antoka tanteraka fa efa niala mainy le ry amin'izao ora resantsika izao andrekaiky eo loza fa tena torany ty ry tsy resy ampiolo zay batazo hoe tsy ampandrina maika andeha hiasa fa dana tsora zila nampianao amelona azy zay fa lasa o tsy resy mivenena ho inona
Fa tena marina tokoa ve aloha ny zavatra namaranao teo e? Ohatra inona moa no tokony andragako amin'izany aminao? Dia maninona ianao tsy laza an'izany tamiko hatramin'izay? Satria izao angamba vao tonga ny fotoana tokony hafantaranao ny marina. Oay, misy taratasy napetranao anareo sy mama tokoa ny ao anaty armoire ao e. Zay fa lasa aloha. Mino Mariana Finchi. Mino. Zany akiny zava-bitan'le mahefandoza rionja. Ndray tena tsy fanina loatra le anadandry. Tsy mataotody. Tsy navelany raha tsy fongana tanteraka ny arenana velany tata. Vera kia rionja. Vera tanteraka. Aiza ntsony ny tany alehako. Tena mbaloza koa izany a. Dia mieritreritra no aiza tokoa moa izany ndre io izao. Aiza indray izany izao ndre ny sitrika aloha manomboko izao. Tsy haiko. Vera efitra tanteraka. Ilay olona nividin'ny tranonay aza angaky efa nilaza fa hoe ilaina amin'ny herinandro ity hono ny fananany. Mba ampio akia. Ampio afa tena tsy fantatry soa izay tokony ataoko. Ny tena loza koa dia tia mahefa lasa nandrositra tiako. Raha hitsy resy indray aloha dia efa fantatro fa tsy anaiky nijanona ndry ato aminay mihitsy. Kanefa za matahotra indry fa tsy maintsy hanampy andria. Misaotra kia. Matokia. Taratasy nako ty misisika ato ambany lamba tatabatra ty. Eo e. Oay. Tena soratanany mahefy ty. Andraso efa kina. Mino. Fantatro fa tsy faly amiko ianao. Fantatro fa tezitra sy mety tanteraka amiko ny fonao. Mety hanozona ahy angamba ianao. Mety hansotody ihany koa. Kanefa tiako ny milaza aminao fa hiraka no tanterahako hatramin'izay. Mision nampanofina ary faly ankehitriny satria totosako soamatsara izany. Nanomboka tamin'ilay fotoana voalohany nanatonoaka anao teo an-jaridaina ka hatramin'izao fotoana andratako izao dia efa voahomana miloha avokoa. Tsy nisy avy amiko akory reny rehetrareny fa baiko avy amin'ny tsiresy no tontosaiko. Baiko ia kanefa tiako ny manamarika fa izay rehetra nataoko taminao dia nataoko tamin'ny sitrapo avokoa fa tsy nisy teritery. Maheva. Andriamanitro. Fa tena marina tokoa ve voalaza ny taratasy ty e? Tsy mino an'izany a. Tsy resy. Dia vitanao tokoa ve? Mazava ho azy. Andriakarika. Tsy resy. Fa taitra be sy gaga ianao. Taitra sy gaga ianao hoe nahoana ny tsirenao akory nidirako tato. Tsy vanina ianao tsy resy a. Tsy vanina. Tsy mataotody. Ary ty ianao. Ianao ny tena io angamba vanina. Sahala ihany tsika fa aza malaky mitsaratsara. Tsy matahotra an'Andriamanitra ianao e. Samy tsy vanina na ianao na mahefa. Tsy vanina. Eno aminao e. Samy tsy vanina tsika telo. Ary tsy mampaninina any manaiky fa za ngamba ny tena tsy vanina indrindra amin'izao tantara izao. Fantatro mantsy fa zany na vita fahotany mavesa-danja indrindra. Mahefa ny nampalahelo nanaiky natanao fitaovana natanteranao ny valifatinao. Tsia, mahafaly amin'ny mampafantatra anao fa tsy nisy izao rehetra izao raha tsy teo mahefa. Tsoroko aminao mazava tsara fa tsy nanana eritreritra-nao an'ireny rehetrarehetra ireny akory aho. Saingy soa ihany fa teo mahefa nandrehatra ny vahina finotrika tato anatiko. Tamin'ny sitrapo tanteraka ny naneken'ny asa nampanaoviko azy satria fantany tsara fa tsy mendrika ny olona ohatra anareo akory ny ainam-piadanana eto amin'ity tany ity. Tena tsy namposiko ry tsy resy a. Tsy namposiko ianao no mahavita zavatra ohatran'izao. Nahoana moa tsy vitako? Vitako soamatsara tahaka ny navitanareo nandatsaka ny ain'ny reniko sy ny ralahako.
Raha azoko tsara anke zany dia ianao nandoro an'ny papata ao an-trano e. Voalaza nao zany nanirako olona anala ny ainy tahaka nanirako olona anala ny zaza tao kibonao. Ndrekakiko inoko fa mbola tsaronao avokoa zany rehetrarehetra zany na dia efa 2 taona lasa azy zay a. Ary raha tianao fantatra dia tsy tonga ho azy akoa reny aretin-drafatro reny fa vokatry ny pozina nataony maefa tamin'ny rano fisotrony isan'andro. Maninona? Ina tsara hoe zany mety tsy fantatrao koa angamba fa noho ny pozina nomeny maefanao isan'andro no nahatonga anao tsy nentina azo zaza mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao. Ina daholo reny zany. Ny antony dia satria tsy mendrika ny anataranaka akory ny olona tahaka anao hoe mazava aminao zany. Andray tsy resa tsy nampoiziko dia faly zany zao ianao satria potika tanteraka ny fiainanay. Tsia tsy ho faly velively raha tsy ianao mihitsy no potika tahaka ny namoteanao ny fianakaviako. Mino fa diso fantatro loatra angamba le teny malaza hoe aina solo ny aina. Hitanao ty lehilahy nantsy mangirana be ty. Tsy resa ao ataonao iny ny antso maranitra be iny. Ity ny farany fahaza matahotra ntsony ianao hoe ity ny dingana farany dia ho tapitra treo ny fijalianao. Zay any amin'ny hafobe andray ino tsy fantatro. Tsy aza manantona akory ianao e. Aza manantona. Ela be zany rangafa. Tsy resa petrao iny antsiny. Ionja ory tsy resy fa mbola inona ihany to mampikoropatropaka anao eran-trano ty? Sa mbola mieritreritra ny anao inona ihany? Rofy daholo ny entana dia andao hialeto aingana. Tsy azoko fa hialeto ahoana e? Fa ianao ve tsy malala teny gasy? Efa hoe amboary malaky ny etantsika dia andao hiala tao amin'ity trano ity zao dia zao aingana ianao. Fa maninontsika ny alato? Fa ianao ty ve fa tena lasa-dala mihitsy sa ahoana e? Noho ianao ihany zao no nahatonga an'izany. Dia iverinao moa fa anaiky hipetrapetraka fotsiny amin'izao iny miniminodozanao iny. Na amony biby tsy nahafaty ka tsy maintsy miaro tena. So dia mitena indray no fiteran'ny rambony eto. Ary aza lozana miana anao fa taterao ny zavatra mpanaovokanaao e. Voay malaky ty. Voay ho aty faravarany ty voay ho aty. Krokodilo moa. Zay sady aro aly efa nahiko. Andrasy olo tsokolofoka etsy ambaravarakely etsy. Tonga dia voay ty varavarany ty raha tsy te ho dorako veloty anisany o piasanay taloha. Piasanay taloha. Piasanay taloha. Natao tena masikita. Natao tena masikita ny dadanao ilay nofy. Tsy valiny tena. Tsy valiny. Andriamanitra. Loza fa tena lasa valy ty tsy resy. Sady ohatrany misy famaky maranitra be ngeny amin'ny tanany iny e. Marina mafy raha mpiambambany io akory ny amonao antsika telo mianaka eto fa andao andositra. Andao aingana. Tena lasa tokoa moa zany maefa. Enao ty koa maninona raha mba tsofina rano izy dia tsy raha tsy eto sy alahelo ohatran'izany. Fa mbola tsy fantatro tokoa ange hatramin'izao hoe inona marina ny antony tena nandehanany. Angatsy nambarany tao anatin'ilay taratasy moa zany. Tsy nilaza ninona momba an'izany mihitsy izy fa fifonana sy fangataham-pamelana ny tena namenoany ny taratasy. Raha marina aloha dia voantso hiasany amin'ny orinasa mpamokatra sary mihetsika ny Allemagne lery. Raha ny filazany dia toa hoe efa voasinio ny kontraka mety tsy tavaverina ty intsony lery raha tsy afaka 5 taona any hoany. Zany ve? Malahelo azy sady anga ianao. Nahoana kosa moa tsy alahelo e. Tsy hifankahita intsony ke zany zay raha tsy afaka 5 taona indray. Nahoana moa nareo tsy hifankahita? Afaka mifampiresaka isan'andro mihitsy azy nareo raha tianao zany ka. Fa hono ary tsy resy. Tsy manintsika anao akory ve zany ny eritreritrao tamin'ireny fahotana mahafaty vitanareo sy mahefy reny? Dia mba milamina ve ny sainao? Efa fantatro mihitsy fa tsy maintsy anontany an'izany amiko ianao. Kanefa raha tianao fantatra dia
tsy misy afa-tsy fitoniana sy hafaliana no mameno ny foko amin'izao fotoana izao. Satria ankehitriny aho vao afaka milaza fa tsy latsa-datsa-poana ny an'izy telo mianaka. Tanterako ny valifatoko e. Ampy azy zay. Ary za mihitsy no hitolo tena manam-pahefana amin'ny zavatra tsy vitako rehetra. Ary omany koa ny fonao sy ny sainao fa tsy maintsy baby ny eloka vitany ihany koa ny mahefa na hoela na hoaingana. Satria na vita eloka be vava niaraka tamiko izy. Mafy loatra ianao tiry tsy resy a. Tsy folo famandratsony angambany ao anatinao fa tena fo vato ara-baky teny mihitsy. Marina raha tsy lasa mampatahotra nana ny ara-iaina aminao azy. Lasa matahotra ve ianao? Angaha ianao mikasany anisy ratsy azy sanatria? Engany mba tsy hanahaka ny toetra ratsinao io zanatsika io. Mazava ho azy aloha e. Azoko antoka mantsy fa tsy ho sarotra aminao ny ampanaiky azy fa ny valifaty tsara indrindra dia ny famelan-keloka. Ianao mba mahafantatra an'izany ihany. Diso fantatro loatra azako. Vonina ny amelany eloko mihitsy zany ianao. Anteneko kosa fa tsy hanaraka azy hatrany an-janamasina ny alahelonao. Kanefa dia amina alahelo lehibe ny ilazako aminao fa raha sanatria ho avy ny andro ahasitrana n'ilay kiala tsy vaniny iny dia mahazo matoky ianao fa mbola hitondray ny lalao anay. Andray, ahoana tsara hoe ry tsy resy. Dia ponsa vesany ny tanjona ny safitianao ifaharana ry tsy resy. Tsy mba nisainao kely akory ny fisiana ivady aman-janaka ao teo ampamolavolana sy teo ampanatanterahana ny falifatinao. Falifaty izay fantatra tsara fa eloka be vava azahoana sazenjana. Ny fiainana mianaka no nataonao sorona. Satria dia ny fonja sisa mameno ny andro tokony ny andro sisa iainanao. Ionja, azandrasana tsony ny ora fataperan'ny famangina. Ndao zany avako zao. Ivavaka ho anareo mianaka. Tsy resy. Mivavao aho. Mamela ny heloko. Ny farana teo mamela ny heloko.